Mbola faly manao fiadanany tompo amintsika tsiraray avy dia hiaraka hivavaka avy hatrany ary tsika ry havana malala miatraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Jesosy malalo, mbola velom-pisaorana Jesosy ny fonay aho. Mankalaza anao, manome voninahitra anao Jesosy satria mendrika anao loatra izany. Ianao ilay tompony tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra lehibe tsy misy tahaka anao Jesosy. Ka izany indrindra ny antony hanomezam-boninahitra anao amin'izao fotoana izao. Izany ny antony hankalazaina anao Jesosy satria mendrika anao loatra izany. Mbola misaotra anao Jesosy satria dia mbola tafiaraka eto indray izahay androany. Mbola ny famondram-ponao Jesosy no tsy nahalandritra anay. Ny famondram-ponao Jesosy mbola hatratraranay an'izao alina mangina izao. Misaotra anao Jesosy. Ary androany Jesosy dia andro iray natokananay isaorana anao Jesosy, hankasitrahana anao ny amin'ny soa izay nataonao nandritra n'izay taona izay Jesosy. Tena hoe misaotra anao Jesosy satria tsy tahaka an'izao izahay. Na dia izao andro anio izao any ara Jesosy, izao mbola ahafahanay hifampahery eto izao, mbola ahafahanay mifampiresaka izao Jesosy, dia noho ny aminao izany, noho ny famondram-ponao izany Jesosy dia misaotra anao. Ianao ilay Andriamanitra ilay mijery anay foana Jesosy isan'andro isan'andro. Raha jerena Jesosy ny soa ataonao ao anatin'ny tontolon'andro iray dia tsy voatanisa izany Jesosy, tsy ary hotanisa, tsy voatanisa anay daholo izany fa tena hoe maro. Nandritra n'izay taona izay Jesosy dia tena hoe nikolokolo anay ianao Jesosy. Nanampy anay ianao Jesosy. N'inona zavatra naleha anay dia tsy namela anay irery ianao. Ka androany Jesosy dia tena hoe misaotra anao ny fonay manontolo. Manome voninahitra anao Jesosy, tena hoe misaotra Jesosy satria faly izay manana anao. Ianao ilay Andriamanitra tena hoe tia anay, ilay Andriamanitra tsy mba mafoina masaraka anay. N'inona mety hoe ady lalovanay, mety hoe fifaliana ny fiainanay, fahoriana, fa eo foana ianao Jesosy. Dia tena hoe misaotra anao Jesosy, mankalaza anao, tena midera anao, manome voninahitra anao fa tsara loatra ianao. Dia ankinina aminao indray izay fotoam-bavaka izao, n'inona fotoana rehetra atao eto Jesosy, dia mangataka anao. Aoka ny herinao ny sandratra, aoka ianao no miamboninahitra, ny mpanomponao raha hijoro vavolombelona, ny mpanomponao hizara tenin'Andriamanitra izay fotoana atao rehetra eto Jesosy. Dia tena hoe voninahitra ny anaranao, dia ampahery anay ianao, dia misandraty ianao Jesosy. Voninahitra dia ho anao irery ihany Tompo satria mendrika anao izany. Aleluia. Amen. Aleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe no eravanantsika tsirairay avy izay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity ravana malala. Dia faly be izay, faly tena faly tafaona aminareo tara dia tarataritsika androany vao tafatompoka noho ny antony ny fanelingelena ny devoly dia misy foana indrindra rehefa nao zavatra ngezangeza ohatr'izao tsika dia tsy fony mihitsy ny isandratra eto ny anaran'Andriamanitra. Dia izany ihany elingelenina nefa ny zavatra mahafinaritra antsika dia ny Andriamanitsika tompony teny farany dia sao n'Andriamanitra fa tapahoana soamantsara tsika milamina mandretrarehetra hanomboka ny fandaharantsika. Sasakalim-bavaka amin'ray ihany tsika tafasaraka eto androany fa maro ny zavatra ho ataontsika. Ary zavatra ataontsika androany, ny zavatra rehetra hientsika eto androany dia ho ataontsika ho voninahitra Andriamanitra. Raha hisokatra ny vavantsika, hisandratra ny tanantsika, andeha ny hira, andeha ny zavatra rehetra dia rendretreny ho voninahitra Andriamanitra. Ny fijona vavolombelona maro izay hoentsika eto androany dia ho voninahitra Andriamanitra. Mirabantsika rehetrarehetra, faly be mihitsy izay mahita anareo misaotra nalajo nataontsika tamin'ny vavaka matsiro izay nanomboana ny fotoana androany. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa izay efa tonga miaraka aminay eto androany na dia valin'alinatsika dia indreo nareo ireo maretatra amin'ny farany satria tena iseho eto amin'ny fiainantsika eto ny voninahitr'Andriamanitra satria ho asandratsika eto ny anarany ary dia mba hisandratra anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandaharan'izao. Miarabanao raha androany anao vao niaraka taminay teto dia teny aminao hoe tsy kisenazena ny hatongavanao eto misy zavatra tian'Andriamanitra ho renesinao eto misy feon'Andriamanitra tiany ho renesinao eto dia ho tahiny tompony antsika rehetra maharetatra amin'ny farany araka ny teny teo amin'ny adiny telo tsika niaraka eto androany iompana amin'ny fanandratana an'Andriamanitra fotsiny ary hanomboka ny fotoantsika amin'ny alalan'ny
fandarana misy andrata zay raha antsika mampiona rehefa avy eo a fa ny zavatra ataonao aloha de mety ozy any hoe androany vao nahita eto de aza mihafahafa nefa ianao miditra anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy de mameza voninahitra an'Andriamanitra eno fijona vavolombely tsika eno toroteny ihany koa tsika rehefa eo ivavaka tsika rehefa eo tsy miarety tsika raha tsy misandratra Andriamanitra misandratra amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary hanafy atsika ny voninahiny satria tena Andriamanitra de miteny fa zay manome voninahitra no omeko voninahitra tonga soa na rehetrarehetra faly ra ery tovy Angela io Maman Valtina Koda Leonie tsy hitako moa zay niditra voalohany teto androany tsy haiko nareo afaka miteny Berthe Savanga ma niditra voalohany teto sa iza no niditra voalohany teto ohatrany tsy hitako izy androany fa de tahiny tompo manokana zay niditra voalohany teto androany tsy haiko nareo raha nisy nahita hoe iza niditra voalohany teto de mba teneny eto ho tahin'Andriamanitra manokana ane Naël tahiny Jesosy manokana Naël de Andriamanitra malaka pasoavana ane ombanao de kasikanao amin'ny tanany mahagaga de mahereza tahiny tompo manokana Naël zany niditra teto voalohany androany fandresena fitiavana Yama Rolianisha Tongasoa tahiny Jesosy Angela io Berthe Sava faly rery tofo tsika rehetrarehetra andao ary tsika avy atrantsika de anao ieno feokiritsika amin'ny fotoana mpandrosotsika ny mampionina de avy eo tsika andre fijona vavolombelona andre toroteny de mahetatra amin'ny farany fiatana tompo amintsika tsirairay avy dia mahereza daholo ary tsika rehetrarehetra de tonga soa ary meno finaritra ny fiarahantsika eto tahiny Jesosy isika tsirairay avy ndao ary lasitsika mahereza daholo Halleluja faly be tafahoana amintsika androany iseho ety ihany tarehako rehefa avy eo fa na de tsy mahita azy nareo de tsika rehetra kosa androany araka hibanjina an'Andriamanitra ny zava-dehibe de ianao mandray mamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity ianao zay tonga eto androany na itsika zay joro vavolombelona na ianao zay manatrika eto de fantaro fa manamboatra alitara ianao io any alitara amboarinao tsy mba alitara ho an'olombelona tsy olona ny anitsaka eo tsy mpanompon'Andriamanitra kory ny anitsaka eo fa Andriamanitra mihitsy no manitsaka midina eo amin'izany alitara masina zany amin'ity androany ity andoro ditika azo mandry tsika ary araka ny tenena teo hoe nisy ny sakatsakana tao anatin'ny fandarana teo satria ny antony de tsotra tsy akasitrahan'Andriamanitra zao fotoana zao raha fangataham-bavaka ny teto mbola tsy naninona raha ataoko hoe vavaka tsotra ny teto tsy mampaninona mbola tsy de mampaninona fa rehefa hiditra ao anatin'izany hoe hanome voninahitra hanandratra an'Andriamanitra zany tsika ry havana malala eo ny de volony mihetsika satria tsy zakany ary tena tsy tiany ary ny tena marina tiano sakatsakanana amin'ny lafiny rehetra tsika mba tsy hanao an'izany fa zao anefa alleluia na de niezaka nanaka anazy Satana de Jesosy ny tompony teny farany Andriamanitra no tompony teny farany izy no miasa amin'ny zavatra rehetra ary zay no adininy devoly matetika ny devoly manao zavatra de adininy fa Jehova no miasa adininy fa mbola Andriamanitra no mifehy zavatra rehetra ary na de izy aza de fehezin'Andriamanitra alleluia zay no adininy foana nefana fa ny Andriamanitra tompontsika eto Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy etoaina ary zany no tonga afantsika eto ry havana za moa ena tsy efa-tsefaneny de nijoro vavolombelona ihany koa ary hideran'Andriamanitra ihany koa tahaka ny ankizy rehetra zay hijoro vavolombelona androany alleluia
mialohan'ny idirantsika amin'ny témoignage ny témoignage ny ankizy fijorona vavolombelana ankizy maromaro zay tonga eto androany dia ivavaka alohantsika dia ametraka an'izao fandalana misy andrato izao eo ampilatanan'andriamanitra tsika dia tena hoe jesosy a manatrehana ianao fantatsika fa efa manatrika eto andriamanitra rehefa mitondram-bavaka teto zandritsika jonatana fa andaontsika androany hanokatra ny fotsika eo anatrehan'andriamanitra sokafo ny fonao androany sokafo ny aminao manontolo androany a hidiran'izany fanatrehan'andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao jehovah andriamanitra mivelatra eto ny altara vonina avokoa ny fanatitra jehovah vonina avokoa ny fanatitra jehovah andriamanitra ary ndreto izay mamelatra n'izany eto anatrehanao amin'ny alalan'izao fandarana izao androany jesosy ny fonay ny sainay ny fanahinay izay hanolotra n'izany fanatitra izany dia efa vonina avokoa fa ny afo ny fankasitrahana kosa dia hidina aminay tsiray avy ho tonga eo anatrehanao ho manitra eo anatrehanao tsy hamonamonainanao jehovah andriamanitra ny fiderana izay ataona eto androany fa tena hisandratra tokoa ianao tena ho azo voninahitra tokoa ianao jesosy a ny anaranao rery ihany noderaina eto tsy avelana isy anaran'izaniza hisandratra eto tsy avelana isy olombelona tsy avelana inizaniza isy hisandratra eto afa-tsy ianao raiso ny voninahitra ao raiso jesosy ny fiderana raiso ny seza fiandriananao raiso andriamanitra fa mendrika anao zany misaotra jesosy malala misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fantaterahany ty fotoana ity misaotra jesosy misaotra fa tsy tanteraka izao raha tsy ianao no ny asa tsy tanteraka izao raha tsy ianao no ny asa alleloia miteranao zahay manome voninahitra ny anaranao zahay aoka tsisy ho tanteraka eto afa-tsy izay tena sitraponao aoka tsisy ho tanteraka eto afa-tsy izay sitraka ao jehovah andriamanitra alleloia misandra teto ianao jesosy a ny ankizy rehetra izay joro vavolombelona eto androany ny olona rehetra izay teny eto androany dia tahaka ny setroka ivoaka ny vavan'izy ireo ary izany setroka ivoaka izany dia setroka ho tonga eo anatrehanao jehovah andriamanitra setroka hiakatra eo anoloanao jehovah andriamanitra alleloia misaotra jesosy amen mialohan'ny hidirantsika amin'ny fijoroana vavolombelona ary a dia andao ataontsika aloha ty hira mahafinaritra be ty a ao aorianan'izay tsika tsy dia miteny etsony aloha za fa hiainy fijoroana vavolombelona mahafinaritra be tsika dia ndao ary You deserve
Pastera mianakavy dia tainy tompoka vavaka fiambelana andramaka izao ity andriamanitra reriany nijorako vavolombelogno etonatrehantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia andriamanitra moa ry ava-malala dia niasa be dia be teo amin'ny fiainako ary mino ako niasa tamin'ny fiainanao koa izy nandritra nyity taona 2021 ity tena hoe tsapako tena hoe very ara-tsy izy tena hoe potika ara-tsy narovany dia mendrika idera sy anome voninahitra azy zaho amin'ity androany ity zaho moa ry ava-malala dia tamin'ny taona 2021 ity tena hoe nandraisiko hoe fahasoavana lehibe be indrindra teo amin'ny fiainako satria dia tamin'ity taona 2021 ity zanandray batisa ary tamin'ny taona 2021 ity koa tena hoe tsy nanako izay hoe atao hoe biby maloto ary tena hoe resy lafika tanteraka tamin'ny resaka hoe fitafiana rehetrarehetra tamin'ity taona 2021 ity fantako fa tena hoe tsy niheriko izay nialako tamin'izy ireny fa nomen'andriamanitra hery tena hoe saorako andriamanitra lehibe zany zavatra rehetrarehetra izay nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainako zany ary tsy vitan'izany dia nandray fanasitranana be dia be koa za tamin'ity taona ity dia za moa taloha ary ava-malala dia izy ka hoe rehefa tonga ny volana novambra desambra dia marary foana ivazana anahy nify marary foana mivonto fo rehefa tonga ny volana novambra sy desambra tena hoe mitseky rehefa hiditra arivariva ny andro fa tena marary be foana amin'ny alina dia tsy mahita tory fa marary foana ivazako io dia direko ny anaran'andriamanitra ary voninahitra ho anazy irery ihany dia nesoriny tamiko zany fa nentenana aretim-bazina izany dia amin'izao fotoana izao dia lasa iny volana novambra iny ary niditra koa ty volana desambra ity dia efa tsy miverina tamiko intsony zany hoe mivonto vazina sy hoe marary be vazina zany dia direko mandrakariva ny anaran'andriamanitra fa nanasitrana be dia be zavatra be dia be teo amin'ny fiainako izy ry ava-malala ary tamin'ity taona ity koa ry ava-malala tena hoe narovan'andriamanitra rehefa nijoro tamin'ny zavatra be dia be moa zavatra izay jorontsika fa tena hoe tsy mba nalan'andriamanitra hoe baraka ary tsy nanambela irery Jehovah-andriamanitra tamin'ny zavatra izay nijoroana tamin'ny zavatra tamin'ny toerana rehetra izay naleha amin'ity tany narabo ity tena hoe hita izay hoe andriamanitra miaro andriamanitra mitantana dia navoaka ny mpandresy foana tamin'ny zavatra rehetrarehetra dia direko mandrakariva ny anaran'andriamanitra dia be moa zavatra izay tiako hijorako vavolombelona fa manapetra ny fotoana dia zavatra rehetra dia saorako andriamanitra ary voninahitra dia meko azy irery ihany satria dia tsy manara-baraka tsy manadiso fanantenana zany izy dia misaotra betsaka Jehovah-andriamanitra ary saorana lehibe koa zegny pastera mivady ny kolokolo sy nananitra sy nanitsy amin'ny ara-panahy dia voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany alleluia amen. Tainy tompo sika rehetra, tainy tompo pastera mivady dia ny fifaliana indray ry ava-malala no hijeroko eto ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no ahafahako milaza ny fahasoavana izay narotsany tamiko nandritry ny fotoana izay niarako tao amin'ny gropy izay maresy izay nentin'ny pastera Rado mivady zany ary dia tena sahy mijoro ary havana fa betsaka ny fahasoavana noraisiko tao anatin'izany satria indrindraindrindra tao amin'ny fianakaviako dia fanasitranana ny zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana tao amin'ny fianakaviako izay nahitana aretina maro samihafa ka nentina mbavaka tao amin'izany gropy izany ary fanarako ny vavaka fiambelana no nahatonga tafiditra tao anatin'izany ka ny vavaka moa no
tena raketinay ao anatin'izany ary tena fitadiavana an'Andriamanitra sy fitandremana ny didiny ary fatahorana azy no tena votoatin'ny fiarahantsika eto. Dia manasa anareo ry havana, andao hanompo an'Andriamanitra isika, andao isika handray mandrakariva ny fainay masina avy amin'Andriamanitra izay azontsika raisina isan'andro izany ary avoazontsika isan'andro satria efa betsaka ankehitriny ny asan'ny ratsy rehetra, ny asan'ny devoly dia tsy maintsy horesentsika izany dia ao amin'ny vavaka sy fibebahana no ahafahantsika manatanteraka izany rehetra izany. Dia mankasitraka antsika rehetra ary manasa antsika rehetra mba ho tafaraiki-pity an'Andriamanitra isika hifikitra aminy ary hikatsaka azy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ka andao miaraka hidododo hitady ny fanjakan'Andriamanitra isika dia voninahitra irery ihany no atolontsika ny raintsika ary Jesosy Kristy Zezokitsika no mahatanteraka izany rehetra izany. Dia mankasitraka antsika rehetra. Alleluia. Amen. Dia mbola raisiko fahasoavana ho andray ry havana no ahafahako mijoro vavolombelona eto amintsika indray androany hitoro ny fahatsaran'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra ry havana dia tena hoe Andriamanitra tena tsara Andriamanitra ary ny fivavahana ry havana dia tena azo hohanina mihitsy tena hoe Andriamanitra velona mihitsy ny Andriamanitra toriana aminao isan'andro eto ry hava-malala. Za mantsy ry hava-malala anisany mijoro amin'ny tsy fandraisana ny marika ny bibidia izay ao amin'ny groupe izay mare zany dia anisany tena hoe mijoro amin'izany ary tsy hanao an'izany mandrakizay mihitsy mandra-piavin'i Jesosy. Dia nefa efa rahantsika malala zany aty andafy efa mandeha ny faneriterena rehetra efa hoe amin'izao zao efa misy pays sasany efa hoe tsy mahazo mandray transport public atsony zay tsy vita vaksiny sisa fa zay aloha dia angatahana amin'i Jesosy fa zay hatreto aloha mbola tafajoro daholo dia saorana azy lehibe zany dia mirary mba hoe ho tafajoro hatramin'ny farany mihitsy mandra-piaviny. Dia za ry havana mba niteny hoe teny tamin'i Jesosy hoe zaho Jesosy mba tena tiako mba ho voan'io corona io. Mety ho gaga angamba ianao hahenao an'izany hoe ny olona ary matahotra ho voan'izany nefa maninona maniry ho voan'izany ho tratran'izany satria ry havana atokisako ny Andriamanitra izay vavahiko satria atokisako ny Jesosy izay tompoko ary Jesosy niteny hoe angatao izay tianareo fa omeko anareo izany ary izaho ozy izy ny aloha lalana anareo mandra-piavin'izao faran'izao tontolo izao. Dia niraisiko ampinoana ry havana ilay teny dia tena hoe nazary ny teny izany tamin'ny vato teny ozy izy ianao ty ozy izy tena adala mihitsy ny olona ary ozy izy matahotra hoe ho voan'izany dia ianao maniry no voandray dia izany teny satria namaliko anazy satria fantatro fa za dia ho arovan'Andriamanitra amin'io. Dia nandeha ny volana aloha dia nanao test tamin'izay fotoana izay mbola tsy tratra dia farany ry havana tratra voan'ny corona. Dia rehefa voan'ny corona satria ao am-piasana zany tsy maintsy natao le test dia negativa positiva ilay izy fa vao hoe positiva ilay izy tonga dia nandindry eran'ny trano ry havana hoe voy ihany hoa za
de gaga be ny vadiko hoe fa ahoana koa ary zany ozy izy za nefa de za ry havana de tena salama tsara ny olona rehetrarehetra mitaraina hoe misy perte de goût hoe marary an-doha hoe voan'ny fièvre sy ny sisa hoe mikohaka misy sasany tena hoe ny akamarony hoe mandamaka mihitsy eo am-pandriana fa za ry havana nandritry ny isolement tena tsisy symptôme afa-tsy ny serisery kely zay fotsiny za 2 jours teo de rehefa nandalo nitandrina sabata zahay tao amin'ny groupe de afaka le sery de nandritry ny 10 jours ry havana tao an-trano de tsy naninona mihitsy fa de tena hoe niala sasatra tanteraka mihitsy de saorana an'Andriamanitra ny voninahitra de atolotra ho an'Andriamanitra rery ihany fa ny fivavahana ry havana de tena azo hoanina mihitsy tena hoe tsy vomafy atsika mivavaka amin'Andriamanitra zany fa tena azo tsapaitanana mihitsy ny vokatry fivavahana io ary Jesosy de tena manamarina ny teniny foana hoe angatao zay tianareo fa omeko anareo izany raha tena miray amiko anareo de zay indray ry havana fijoroana vavolombelona fohifohy endrika ampaherezana antsika tsirairay avy indray de tahiny Jesosy daholo tsika tsirairay Alleluia amen. Tahiny tompo pasitera, tahiny tompo atsika rehetra, ny fidana tompo amintsika tsirairay avy, miabantsika rehetra mifanaraka zao vaovaka fiangonana. Resaka fahasoavana be hoanahy tompo, mizara zao vavolombelona amintsika tsirairay avy zao. Eto rehefa vavolombelona amintsika ihany. Za dia miasa ty amin'ny tany Koety. Rehefa miasa amin'ny tany Koety misy plasy tsy tian-tegna dia nilefa za tamin'ny patronà. Rehefa nilefa za tamin'ny patronà, tsy patronà original fa za niasa velany nilefa satria za nakatadalana andeha iody tsy nomboan-jareo za avy teo nilefa za nilefa igny nandeha niasa avy teo nahazo ny mbola nahazo lafamilin-jareo nanomboka telo arivo malala isaka za mandeha miasa mahazo lafamilin-jareo fô ke fa ndimy nilefa za ndimy niavazansy magnanjeny fô tiky ketrika za rehefa nandeha niasa za mba nahazo lafamilin-jareo arivo mama dia niteny tamin'ny pastera za tegna nangataka vavaka tamin'ny pastera za fa tegna fa tsy lefiko fô tegna apetraka amin'Andriamanitra foiky moa za mifanindiminy za fa tsy nilefa tsy avako teny pastera tamin'ny zokiko mampiony mbola tsy nitandriny sabata igny mandra-pahovina tazara magnanjany igny tamin'izay tagnaty-tsaigninah mandra-pahovina za tsy lefa za tegna tsy nilefa za fa teo nangataka vavaka tamin'ny groupe nangataka vavaka tamin'ny pasteur tegna nitologny tambavaka satria tegna nidiriseny tadronahy kofa za nivolagny anafina za nilefa lafamily nefa anao ndeha miasa lafamily nefika izy lafamily nefa anakefika izy tsy mahazo mandehandeha fa ataoko agnaty ahafantanany foana le tsy mahazo apetrapetraka tsy azo mandeha ndraiky azandrika fa vongo fa tsy andeha na ino kidona na ino kiatra raha hiatra aminahy za fa vongo tsy andeha tegna napetraka tamin'Andriamanitra fô raha sitrapon'Andriamanitra za hainy fo mangalava sasiny de za niasa taza kofa roa andro tsy abe nitaravarona na nisy raha very izy nisy raha very taminay nandianiko alefa amin'ny polisy amin'izay za fa alefa amin'ny polisy za savesaky nahafaka za zavanazay tsy akato za taminazy izy magnadisy za nefa zivy te tagny nefa fandrianjare tagny raha very samaha
ekotera tagny zivite dia izy ana ifika izy fa tsy alefa mandeha miasa fo ifofoka izy ana mianakata fa direct alefa vody alefa agny anavy zany dia mivavaka mandongatry mivavaka foagna ana tsy mahazo vola niany mivavaka migataka vavaka amin'ny pasteur ana tegna tika mivavaka misaotra n'Andriamanitra pasteur tonga tambavaka sy zay rehetra amin'ny groupe tegna misaotra n'Andriamanitra zavy te misy aven'Andriamanitra lalana te fô izy nalalaka izy nameny vola nahazo nahazo lalana nandeha tegna fahagagana ataon'Andriamanitra tegna misaotra n'Andriamanitra fô tegna mamaly vavaka tegna zay fijorana vavolombelona atolotra antsika rehetra tegna mahereza antsika miasa amin'ny tany araba ary matokia n'Andriamanitra fa tegna mamaly vavaka Andriamanitra raha ataontsika amin'ny fontsika rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia amen.
Jesosy tsika rehetra dia tahin' Jesosy manokana pastera dia faly miaraka antsika izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiambenana ny tia arivo tia dia tonga eto ry hava malala hijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy tsy entina ireharehana fa entina hanomezana voninahitra an'Andriamanitra dia ampanetretena lehibe ry havana malala ny hijoroako vavolombelona amintsika tsirairay avy. Ny fijoroako vavolombelona ry havana malala dia ny fahasoavana azoko teto nandritry ny nanarahako ny fandaharana indrindra tamin'ity taona 2021 ity izay tena nisy fitahiana be tamin'ny fiainanay ary nisy fisokafana zavatra maro samihafa azonay tamin'ity taona ity nisy fanasitranana ny zanakay na raha dia sitrana nisy naniry ny hanao trano izay dia nahazo trano dia teo ihany koa ry havana malala ny zavatra rehetra izay tsy nety hatr'izay tsy nisokatra hatr'izay dia nisokatra ho anay ny varavarana rehetrarehetra varavarana izay efa nidy efa hatr'izay tamin'ny fiainanay dia izay ry havana malala ny tiako hozarana amintsika hoe eto amin'izao fandaharan'izao tena misy ny valim-bavaka ary tena mamaly Andriamanitra mamaly ny olona tsirairay avy izay mangata-bavaka aminy sy tena mandeha amin'ny fahamarinany sy tena mankatony teniny mitandrina ny didiny sy manamaso tena dia izany ry havana malala ny tombony lehibe rehefa tena mankatoa an'Andriamanitra tsika dia ninona izay angatantsika araka ny tenin' Jesosy ao amin'ny soratra masina hoe ninona izay angatanareo dia ho azonareo izany raha mangataka ianareo dia tena izany tokoa ry havana malala rehefa mangataka tsika rehefa mankatony tenin'Andriamanitra tsika fa mangataka aminy dia tena omeny dia tena vahany izay olana rehetra eo amin'ny fiainantsika dia anisan'izany ry havana tena voavahan ny olana maro ny olana niseho tamin'ny fiainako fa nanaraka amin'ity fandaharana ity nitandrina ny didin'Andriamanitra dia tena nisokatra ny lalana rehetra dia tiako hisintomana antsika tsirairay avy eto dia tena misy valim-bavaka tokoa ary Andriamanitra eto dia tena mamaly dia aza-kivontsika tsirairay avy izay mpanaraka eto raha mbola tsy mivaly ny vavaka fa mareta ary mandehana foana amin'ny fahamarinana fa io ihany no lakile aman'Andriamanitra ny varavaram-pitahiana eo amin'ny fiainanao dia makasitraka antsika tsirairay avy mihaino tahin' Jesosy daholo tsika rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany Alleluia Amen. Tahiny tompatsika rehetra, tahiny tompatsika manakava izay manaraka fandaharana andramika zao amin'izao iva izao. Tia moazary havana hijoro vavolombelona izay zavatra hitako teto amin'ny fandaharana andramika zao. Ny fijoroana moa tsy hoe anome voninahitra sanatria anome voninahitra fandaharana andramika zao na anome voninahitra pastera mivady na anome voninahitra pastera fa Jehovah Andriamanitra lehibe fitiavana ihany no metsika voninahitra ho azy rery ihany ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ry havana malala. Tamin'ny voalohany moa tamin'ny 2019 décembre 2019 za nalala ny pastera misy toriteny nataony tamin'ny lamba bleu iny izy mitoritena tomobile iny nakasika be ny foko le izy dia nanao demande tamin'ny pastera za dia novaliny dia ny sabata iny ihany ry havana nien'le toriteny pastera za satria efa miny pastera dia mahita le toriteny teo amin'ny toriteny ihany zaho no nanao délivrance teo amin'ny toriteny ihany no délivre ho azy zany satria za teo olona marary isan'andro mangatsika tsy afaka marary vizana tsy afaka na mitsangana za tsy vita satria efa marary tsy afaka miasa rehefa mangatsika andro na vizana tsisy zavatra azo atao
dia amin'ny fanafody isan'andro dia mampiditra raha isaky ny 2 volana, indraindray tsy ampy 2 volana, indraindray tsy ampy 3 volana efa mampiditra hafa, indraindray ny semaine dia efa mampiditra hafa. Tena olona efa sisa mpaty, efa tsy nananako nazara, efa tsy nanana espoir tamiko mihitsy, fa soa ihany teo Jesosy le mpanasitrana, soa ihany teo Jehovah lehibe voninahitra. Ka ny toriteny pastera dia nieny le toriteny iza dia ozy izy tamin'le toriteny hoe mifadiana izy biby maloto dia afaka 2 volana izy ho hitanao izy nivokany. Dia nieniko tsara raha tsisy zavatra miova izy amin'ny fiainanao ala baraka zaho izy. Dia za moa tamin'izany mbola tsy dia olona mivavaka fa mbola olona marimaritra reny, dia zany tena hitanao tsara izy rangahy tena alako barakanao ato. Dia nifady le biby maloto zany za, indrindra le henan-kisoa zany nesoriko tao anatin'ny congélateur rehetrarehetra momba le henan-kisoa zany. Dia anao moa rehefa manao demandamia amin'ny pastera dia raisiny iny matetika andefasany rahavavy mampionina fampianarana. Dia zany azy fampianarana amin'ny biby maloto amin'ny zavatra rehetra mety atao tsy azo atao zany. Dia vita zany iny dia le aretina iny le voalohany zavatra hitako teo amin'ny fiainako, miova ny vatako, miova taloha manko za azon'le tsy ampy raha dia mavo be na ny maso na ny tanana ny vatana rehetra mavo dia mahiakotsitra kely zay. Dia hitako miova menamena be ny tarehiko, menamena be ny tanako, ny hoko rehetra, ny masoko mazava be, ny zanako zay sy zanako amin'izany miara-marary satria le ozy ny devolo hoe héréditaire hoy ny aretina. Dia dokotera zany efa miteny hoe efa tsy sitrana mandrakizay io fa miandry mandra-pahafaty vao manasitrana io. Nefa tsy marina zany fa Jehovah teo zany zay mianaka zany hitako zanako miova. Dia hitako zany iny efa tsy mety aminay zany le hoe le fanafody lava. Dia tonga zany le andro nandehanako tany amin'ny dokotera nijerena le prise de sang ohatrany complet tsara, ohatrany olona tsy marary. Natao koa zanako mitovy ny anay roa, ohatrany olona tsy marary. Dia gaga misy le dokotera tamin'ny taloha isam-bolana za mandeha dokotera, dia tamin'ny tafara nalefany rehefa izy nahita zany ova iny nandeha isaka 3 volana, isaka 3 mois verinany. Dia tafaran'le 3 mois isaka 6 mois, afaran'ny 6 mois dia isaka 9 mois. Zao ry havana dia isan-taona. Za zao tokony nisy tamin'ny le 7 la tamin'ny le 9 décembre nisy rendez-vous ny anileny satria nahita prise de sang ko avy taty an-trano izy farany dia ozy izy tamin'ny secrétaire hoe anileo izy rendez-vous ty fa tsy dia misy lako loatra ny patient anankiray ty fa olona efa sitrana ty fa tsy rehefa za malalaka iny mandre azy izy fa tena fa tsisy zavatra ilako izy miverimberina ty. Dia raina Jehovah-Andriamanitra reva malala. Dia nanomboka tamin'iny za ry havana rehefa za marary za tsy maintsy mihinana fanafody zany, za tsy mandeha maka amin'ny dokotera zany, tonga dia pastera lohatsiko voalohany. Pastera za marary andefasako message, raha vavy mampionina andefasako message. Tsy haiko nino fitondran'ny zareo ambavaka any fa eo dia afaka le aretina ry hava malala. Tamin'ny voalohany moa tsy fantako hoe fa le Andriamanitra velona mihitsy manasitrana, tsy hoe manome voninahitra ny pastera Radovady fa le herin'Andriamanitra mihitsy ny ao ary mila manam-pinoana be ry hava malala. Tena mila finoana be mihitsy rehefa hoe andefa message amin'ny pastera mivady amin'ny marary na misy zavatra angatambavaka dia finoana alohany voalohany satria zao amintsika miteny zao ry havana raha marary za anaty-tsaiko fotsiny miteny hoe andeha anao message amin'ny pastera zao afaka ho azo le aretina. Ry hava malala okatsika Jesosy Kristy Andriamanitra velona any mijerentsika fa io ny loharano fanasitrana, loharano zava-desaka tsisy manasitrana raha tsy horery.
jesosy kristy andriamanitra velona zay nandresy ny fahafatesana io irery ihany ny mpamonjy ry havana ininona manalirana anao io irery ihany na fianakaviana aza zany marary ny fianakaviana omeo pastera ny vadiny omeo pastera ny message mitondra ambavaka pastera ny vady fa sitrana io 100% efa nijoroako vavolombelona ny havako rehetra dia ny havako koa narary midesina mbavaka tamin'ny corona covid be iny telo lahy zareo narara dia tafatsangana nefa olona tokony mbola tsy hitsangana na dokotera aza gaga tonga dia efa navita ny asa dia tafaran'iny za ry hava malala tsy miantroantro dokotera zany za tsy mihinamina fanafody fa voalohany aloha mandefa message amin'ny pastera mivady zany amin'ny pastera fotsiny manao vavaka izy tsy haiko ny vavaka ataona fa tonga dia miala ry aretina rehefa malala tamin'ny voalohany zany teny hoe par coïncidence iny zavatra mandalo fotsiny hoe 2 fois iny jereko nisy ny 3 fois nisy ny 4 fois dia zany teny hoe matena andriamanitra velona ho aty fa tsy andriamanitra sarisary tsy andriamanitra hoe ka andriamanitra hoe mivavabavaka foana fa tena mivavaka ary mpamaly vavaka andriamanitra eto mpamaly vavaka jesosy kristy eto ary mivavaka aminy miantso izy mivavaka amin'ny fanahy sy famarinana izany dia mieno isan'andro ry hava malala ny toroteny aza mba kivokivy meny toroteny pastera na misy makiva ao ry hava malala eno ihany ary misy lesona azo tsoahina ary misy fananarana fampianarana be dia be masitrana sy manala ny fahasahiranana ry hava malala dia zay eto koa moa ry hava malala tsy manao vaksiny dia rehefa vita vaksiny mahitatsika fa afaka manao zavadrehetra mavita mandeha amin'ny restaurant mavita mandeha amin'ny zavatra rehetra tsy efa libre zany rehefa mavita vaksiny nefa zay eto tsy manao vaksiny zany noho zany za tsy manao vaksiny na aminay aty aza aty aminay amin'ny tanàna misy anay rehefa misy ventre reny ventre de dépôt reny misava passe tsy hoe magasin le izy fa fivarotana le entana tsy lavitra amin'ny tondasany zany varotana amin'ny toerana anankiray dia zareo zany misava passe rehefa tsisy passe anao dia miala ao dia tsy tafiditra zany na inona ataonao na inona dia zany andeha tary alohan'ny za andeha tamin'ile trano teo tamin'ny varavarana teo za nangataka tamin'i jesosy hoe jesosy anao malala ny toerana hitondranao za ty satria tsy andehandeha foana za hoe andeha hijery lamban'izao tontolo zao fa andeha hijery lamba fa masinana andeha hijery jipo lava andeha hijery akanjo lava ho aza jesosy dia ampio za ho tonga teo varavarana iny ozonao dia tafiditra ho azy za ohatra ny varimbarina zay le rangahy tsy mijery le pasy tsy mijery tsy misava telefony zany izy fa dia mandrosory madama dia lasa za rery iny tsisy pasy tao dia rena jesosy nahazo jipo lava za nahazo akanjo lava nahazo robo lava dia tonga koa za zany nandeha tanantanàna niaraka tamin'ny namako efa atoandro zany zay efa hoe hisakafo amin'izay efa ny presque nidy zany tany mivarotra sakafo dia nisy restaurant anankiray vaovao be dia za mio tsy manana pasy fa namako anankiray aloha manana pasy dia niditra ihany zay tao amin'ny restaurant hoe za hoa tsy manana pasy dia le rangahy tao amin'ny restaurant tsy niteny nina izy fa maka toerana ozy dia fidiony zay zavatra tianareo hoanina ozy dia tao izy ny vidy dia servi izy dia nihinana soamantsara dia tonga ny afaranay iny ny olona eny amin'ny varavarana dia efa savana pasy fa za tsy voasava pasy zany dia raina jesosy malala ry hava malala fa tena mahery andriamanitra zay vavatsika eto ka dia za moa manome tsika sosikevitra ry hava malala ka aza miala amin'andramokazao eto rehefa eto fa eto mahita famonjena lehibe amin'andriamanitra velona zay vavatsika eto omena voninahitra rery ihany izy ihany nomena voninahitra fa tsy hanome voninahitra fandaharana na pastera sanatrian'izany fa ny plasin'ny Jehovah Andriamanitra dia voninahitra ho azy rery ihany alleluia saotra Jesosy Kristy tompony sabata alleluia amen.
tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo indray tsika menakavy a nahatratra izao fotoana manokana ahafahantsika maneho ny voninahitra Andriamanitra izao dia ny fijoroana vavolombelona izany izay niainany tsiraray avy nataon'i Jesosy Kristy tamintsika tsiraray avy dia mba faloko ary havana malala mba mizara aminareo eny mety hoe tsy fijoroana vavolombelona loatra ny ahy fa fisaorako an'Andriamanitra lehibe amin'izao ataony fanavotana ataony amiko izao satria rahantsika malala moa ry havana malala fa avy tany amin'ny fiangonana katolika no nitsahatra tsy mivavaka intsony nandritry ny ataontsika hoe 2-3 taona mety hoe 7 taona tany ho any ary dia tena hoe olombelona very fanambola velona tokoa ny teny renireny tsisy mpiay fa dia mety n'Andriamanitra natsoin'Andriamanitra natsoin' Jesosy Kristy nanaraka izao fandarana izao vavaka izao vondrona antsika izao dia tena mahatsapa tokoa hoe tena misy izao Andriamanitra izao ary tsy mamela ho very ny olona tsiraray avy tokoa tena mamonjy tokoa izy ary izany indrindra isaorako be dia be indrindra ny pastera mivady izay tena manao izay ho afany tokoa mba hirosoantsika tsiraray avy amin'ny lalindalina kokoa amin'ny finoana. Isaorako be dia be mihitsy izy mivady amin'ny fanampiana hampirisika hatrany hanana finoana hahery hatrany hanatrehany sakatsakana maro isan-karazany dia ny azy izay no tena mba hijoroako vavolombelonareo ilay antson'Andriamanitra rehefa very fanambola velona dia izao tonga miroso tena hoe mahatsapa hoe misy fiovana tokoa ny aim-panahy izay mbola angatahako ny Jesosy Kristy tena hoe hiroso ary hiamafy ny finoako azy misaotra nareo ihany koa misaotra mandrakariva amin'ny teny fampahirezana izay ataonareo amiko isan'andro rehefa ilay mandray anjara amin'ny vavaka fanombohana reny isaorako anareo be satria tena manampy ary manosika hiroso hatrany rehefa ireny teny maminareo ireny ka dia misaotra indrindra ary tena voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Zainu la zainu le,
Halleluja. Hiditra amin'ny tapany faharoa tsika rehefa avy eo mbola isy ny fijoroana vavolombelona fa maharety tsika. Miasa eto Andriamanitra, miasa amintsika Andriamanitra. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa nefa dia misy zavatra kely fotsiny mba azavaiko amintsika androany. Mety voatonona foana ny anaranay mivady isaky ny misy fijoroana vavolombelona, na ny anaranay mivady na ny anaran'ny groupe izay maharesy, dia araka ny tenin-dravavintsika Soameva teo hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ry havana. Tsy izay mivady sy ny fandaharana andramoka izao dia tsy afaka tsy handray na dia ampahany faran'izay kely indrindra amin'ny voninahitra azy. Araka ny torotenitsika omaly fa izay tokony nataonay ihany nataonay, fitaovana fotsiny ihany izahay. Nisy fotoana tao anaty baiboly tao tsy maintsy nisoratana tao ny anaran'ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao azy. Tsy maintsy nisoratana satria tsy afaka hiteny mihitsy hoe mandeha fotsiny amin'izao ny tenin'Andriamanitra dia tsisy anaran'olona voasoratra tao. Fa raha nanangana ny Dorcas ry Petera dia tsy maintsy nosoratana fa tonga teo Petera dia nanangana ny Dorcas. Fa ny tena marina nampiasain'Andriamanitra Petera anangana ny Dorcas, fa ny anaran'ny Petera no voasoratra tao anaty baiboly satria izy ny mpanompon'Andriamanitra teo. Nanatsangana ny malemy Petera sy John dia tahak'izay ihany koa nanao fahagagana, nanasitrana sy nanao fahagagana ry Paoly tamin'ny alalan'ny mosoara, fa tsy maintsy voasoratra tao ny anarany. Halleluja. Satria izy ny mpanompon'Andriamanitra, nampiasain'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany. Andriamanitra tsy hoe nidina mivantana foana rehefa teo Jesosy dia Jesosy mihitsy ny asa, izy mivantana no ny asa. Fa rehefa tsy teo intsony Jesosy dia tsy maintsy nisy ny mpanompony, ary ireo no lasa voasoratra ihany koa. Dia tahaka izany. Halleluja. Tsy sanatria akory hoe miteny ny anaranay ireo ankizy ireo na manona ny anaranay mivady sy ny groupe izay maharesy dia mety eritreritra ny olona hoe maka voninahitra ve izahay? Tsy ry havana. Izahay ihany koa dia mba miondrika, izahay ihany koa dia mba miankohaka, izahay koa dia mba manandratra. Halleluja. Izahay koa dia mba miaraka aminareo faly rehefa miara mandray falim-bavakantsika. Izahay koa dia miara miondrika tanteraka mihitsy ry havana, miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra rehefa misy falim-bavaka. Ny ilaiko ny nanao izay fanamarian'izay androany mba ahafahantsika miaina tsara ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Halleluja. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Toy izantsika ny fotoana lasa indray aritsika hiaino fijoroana vavolombelona manaraka. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no azahoako mijoro vavolombelona eto anatrehana-tsika. Miarahabantsika tsirairay manao miarahaba ny pastera mivady indrindrandrindra dia antsika jiaby ato amin'izao fandaharana zao fanahitratra zao andro niany, andro lehibe, andro izay hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Eto mazary efa malala mijoro vavolombelona eto anatrehana-tsika. Za moa hitanareo efa zokinjokiny ihany, efa lehibebe dia tena nisy aretina ny teza hatramin'ny tamin'ny fahazazako. Dia ohatrany hoe tamin'izaho mbola mandady hoy ny mamanay dia nagnekitry saka. Dia rehefa nagnekitry ilay saka za dia nikohaka. Dia
voalohany aretiko dia nikoka tamin'ny fahazazako zisk za hitanareo zao 2021 tao anatin'ny mikohaka tsy mba sitrana ary efa nivoaka firenena nivoaka Madagasikara za dia efa firenena anankitelo no nandehaniko nanehoako fa za dia salama misy aretina kohaka nefa ry Avamalala tsy mba hitany dokotera za teto la France moa tao anatin'ny ray taona dia nanao traitement mandeha manao zavatra jiaby tsy nataoko ry Avamalala dia tsy mba hitany dokotera hoe mikoka satria za mihitsy zany tena misisika hoe za tsy salama nefa dokotera miteny mivoaka ny résultat tsisy aretina ao amin'ny tratraka ao amin'ny avokavoka ao tsisy zavatra manino salama tsara teneny dokotera nefa za mahatsara sahirana za tena misofra ry Avamalala dia taty afara amin'izay dia nahita ty andramoka izahaho zay tariny pasteur Rado Mivady tapa-kevitra za fa tena handray Jesosy Kristy tompotompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainako ny resiko ry Avamalala zay rehetra fampianarana ataon'izy ireo dia ekeko ary ampihariko ary iaignako tena nijoro zany za ry Avamalala nijoroko le fahamarinana nijoroko le fahamasinana ry havako jiroko vavolombelona fa mahery io Andriamanitra io mahery le Andriamanitra tompony reto zany andramoka izahaho zany satria ry Avamalala tao anatin'ny fotoana tsy lava ry Avamalala nanaovako asan'ny tompo nijoroko tsara nandraisiko le Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia taty afara ry Avamalala sitrana alohan'ny le fanasitrana no tonga tamy dia nisy zany le vakoka an-tendrombohitra nataony zany groupe andramoka izahaho dia nandeha alohany za efa nanao réservation ray andro alohany handehanako tena nitakiny le aretina nitakiny le koka tena mahery vaika be nefa dia niteneniko tena miresiko nandohaliko teo anaky an Jesosy za tsy maintsy handeha na ino midona na ino mihatra tena nandalo fizahany toetra za tamin'izany nefa ry Avamalala vita ny sabata zay natrenay tafaran'le vakoka an-tendrombohitra tena niresiko le fanasitranana tena mbola tsy ary ohatra zay za nanomboka tamin'ny fahazazako hatramin'androany dia nanomboka tafaran'le vakoka an-tendrombohitra dia sitrana soamantsara hitanareo za zao tena salama ry Avamalala dia averiko an'Andriamanitra re niany voninahitra fa tsara loatra izy ary eo amin'ny fitondrany za eo amin'ny nivony fianakaviako ry Avamalala tsy takatra ny saina babako miteraka za efa dalle comment efa tena niandro hoe handeha ny fofonena nefa tsy kivy za nampitaiko tato amin'ny groupe dia nihentina mbavaka zao babako ry Avamalala sitrana tamivavaka rojimbavaka tafarany rojimbavaka tamin'ny alarobia niany mazoma tena efa misakafo ry Avamalala tena efa miresaka za foana miteny hoe mba omena tohanena izy mba ho avy faingina ny force anazy ry havako joroa fa nijoroa ataony Jesosy Kristy okanareo zay maheno zay teneninay eto mba hiheno hanaraka le fandaharana indrindrandrindra zao andro farany dia mihaiky ny fahamarinana mihaiky ny fisiny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia derena Jesosy averina ho azy rety any voninahitra alleluia amen. Tain'i Jesosy pasteur dia tain'i Jesosy sika rehetrarehetra dia mbola faly miarabanao hatrany zoky any amin'izao fitingerana taona nahaterahanao zao a Jesosy any anome fahasalamana hitay anao a anome hery a anome ositra amin'izao fanompoana Jesosy zao a anome fahalalana ny fampianarana anay isan'andro a dia hitay anao hatrany izy ny zavatra irinao rehetrarehetra ane dia Jesosy amaly fity any zavatra rehetrarehetra zay isan'andro dia raha tonga eto koa ry havana dia te hiteny amintsika fotsiny any fahasalan'Andriamanitra te hiteny amintsika fa velona Jesosy velona ny Andriamanitra zay tompontsika eto amin'izao fandaharana izao ary isaorako manokana ny izy mivady a zay tsy mitsahatra isan'andro mampianatra anay a manintsy anay a amin'ny lalana tokony zay ho alehanay tsy hoe koa ry havana hoe ny fandaharan'Andriamanitra izao ao no manome valimbavaka hoe ny fandaharan'Andriamanitra izao ery ny lalana hoe ety any no misy fahamarinana fa ny tiako teninao kosa tsy fantatro izay any ivelany any fa ny fantatro ny fiainako a hatramin'izay nandraisako an Jesosy hatramin'izay natongavako teto nampianarana anahy teto nitaizana anahy teto a
dia tena hoe miova ny fiainako ary tena tsapako ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainako isan'andro ny fitiavany tsapako ny fiovana rehetrarehetra ny fiadanam-po sy ny rehetrarehetra tsy afaka ho teneniko anao eo daholo ny zavatra rehetrarehetra izay nataon'i Jesosy anahy fa raha jerena ny fiainako hatramin'izay nanomboka tamin'izany nandray an'i Jesosy 4 taona izay nandray an'i Jesosy nanaradia anazy raha ampitaina ny fiainako tamin'izany sy ny fiainako amin'izao fotoana izao dia tena hoe fahagagana ary tena hoe tsy mampino na zaharany tena tsy mino fa tena hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany dia tiako tena aminao ry havana hoe Andriamanitra rehefa manolo tena ho anazy sika rehefa tena hoe manaraka ny sitrapontsika manao izay tiantsika dia na ny zavatra izay tsy angatahantsika raha dia omena antsika ry havana tena omeny fiainana be dia be tsika ary marina foana ny teny hoe lalam-bana izy dia tahaka ny fipoakandro mazava me mazava fipoakandro me mazava mandra-pita tao vovonana ohatran'izay ilay ten'Andriamanitra fa tena tahaka an'izany ny fiainako ry havana rehefa nandray an'i Jesosy dia isaorako manokana n'izy mivady izay mikarakara mampianatra anay eto manintsy anay eto isan'andro fa ny fampianarany zareo dia tena teneniko anao fa tena hoe mampianatra fahamasinana mampianatra fahamarinana ary tsy hoe fahamarinana foroporon'ny zareo fotsiny fa tena ao anaty baiboly ary tena azo porofona ao anatin'io baiboly io ny zavatra izay ampianariny fa tsy hoe zavatra tinina hoe zavatra izay zavatra ao anatin'ny sainy fa tena afaka porofonao ao anatin'io baiboly tena isaorako manokana n'izy mivady tena hoe fampianarana izay atolony eto raha olona tsy tian'i Jesosy raha olona tsy vonona ny androsa ara-panahy raha olona hoe vavabavapoana fotsiny ihany dia tena teneniko anao fa tsy mazaka ny fampianarana ary tena tsy ela dia tsy mahajanona eto akorany fa tena hoe fitiavana an'i Jesosy no mbola mahatonga ny mijoro fitiavana an'i Jesosy no mbola mahatonga anay tena hoe miatra ohatran'izao ary tsy izay akory ny hoe mena volana hoe tambatambazina ijoro vavolombelona fa tena no ny fahatsarany Jesosy ary tena fahasoavana lehibe ho anay izany hoe mbola omena fahafahana tena hitory ny fahatsaran'Andriamanitra izany dia tena tsara Andriamanitra ry havana tena velony Jesosy fa ho anao tena hoe atolory an'i Jesosy ny fiainanao atolory an'i Jesosy ny fonao dia aza miazakazaka amin'ny valim-bavaka aloha aza miazakazaka hoe te ho sambatra fa dia izay vao andray an'i Jesosy fa raisy aloha Jesosy dia anao ange ny sitrapony tena hoe raisy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ange Jesosy dia hitanao ny fahagagana izay ataony amin'ny fiainanao na fiainanao efa sarotra vahany io ara ny olana izay sarotra vahany io ara atolory an'i Jesosy fotsiny aloha ny fiainanao tena hoe tiavo izy fa haina no mandamina ny zavatra rehetrarehetra ry havana dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa velona ny Andriamanitra tsika ary tena hoe tiantsika Andriamanitra dia misaotra nareo mivady manokana tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tahiny Jesosy pasitera dia tahiny Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no azoko ijoro vavolombelona eto androany noho ny fahasoavana izay nameny Jesosy Kristy sy namen'Andriamanitra tamin'ity taona ity. Taoriny fifadikanana ry havana dia nahazo fahasoavana lehibe dia lehibe tamin'Andriamanitra sy tamin'i Jesosy Kristy ireo zafikelyko izay natao tribunal ny iverenany dia nahazo valiteny tsara be zahay tany amin'ny tribunal ary tena nanampy be le mpitsara dia le andanina lasa tsy nahavoateny intsony fa ohatrany hoe nangina zareo izany nangina noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fatokisantsika an'i Jesosy izay topoitsika isan'andro dia mbola nisy koa le zobaviko narary mafy tena narary voan'ny kansera tamin'ny nono ary tena efa maimbo be efa tena ratsy be tany Madagasikara dia noentina mbavaka teto isak'alarobia dia taorinan'izay vavaka izay dia amin'izao fotoana izao izy ry havana dia sitrana somatsara le kansera tsisy intsony fa nandeha tany amin'ny dokotera dia nijerena le kansera taty aoriana ny dokotera raha gaga hoe sitrana tsara ary gaga hoe mbola tsisy kansera ohatrany anazy ka tena sitrana fa na le dokotera efa naika kivy ara fa tsika tsy kivy foana fa tsika manana an'i Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany no ijoroana vavolombelona dia raina Jesosy voninahitra mentsika ho azy ary matokisa an'i Jesosy Kristy fa tsisy ohatran'i Jesosy tsisy ohatran'ny Andriamanitsika. Alleluia, amen.
faly miarabanareo ny tenako tahiny Jesosy daholo faly zavaka tantarako anao eto dia be dia be fa afoeziko kely fotsiny dia satria ça fait presque 6 mois, 7 mois, 6 mois ou 5, on va dire 5 mois, 6 ans, niaraka nareo teto dia nangataka vavaka tamin'ny pasteur mifaly tamin'ny voaloha satria nisy problème satria za moa fa nararay foana efa ela be dia nangataka vavaka tamin'ny zareo mba ho sitrana dia nitondra vavaka foana zareo eny nareo ihany koa dia sira betsaka fa tsy ohatran'izao raha ohatra ka tsy nanaraka ny Jesosy satria tena vraiment ny change be nanomboka natolotro an'Andriamanitra ny fiainako dia depuis za moa zany izy avant za mbola tsy niaraka teto aminareo teto dia miditra hôpitaly foana mandeha rendez-vous docteur mandeha zany mandeha miditra hôpitaly foana zany maraha foana tsisy masoandro miratra ozy ilay vidiny dia na izaho raha kivy be mihitsy tamin'izany dia za moa nahitany maman favaketo dia ianko nareo maheno hoe mahay manasitrana Jesosy mangataka aminy dia za moa fialanino an'izany fa tena mbola tsy resy lahatra dia tamin'izay tamin'ny mois de juillet io za no tena resy lahatra hoe andeha anaraka an'izany Jesosy amin'izay satria amin'izay dia sitrana dia mety ho sitrana dia efa nandeha fitaovam-pivavahana moa zany dia na même pas une semaine fotsiny ara dia efa hitako hoe nisy fiovana be dia be satria na izaho anatin'ny une semaine ara marary ohatrany ao anatin'ny iray andro marary ny hôpitaly nefa une semaine nijereko tsy naninona mihitsy dia nandeha fotoana teny nanohy ny fivavahana sy nanohy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra nanohy ny asany ao dia tena tsy nandeha hôpitaly mihitsy za hatramin'izao za moa tsy manera zany fa zay dia tena ninon'Andriamanitra en fait ny vavaka ny fitarainako no pasteur mivady izaho fa mihitsy no vavaka ho anahy dia naro ihany koa maman toute la famille vavaka foana zany manahy fa na dia vavaka foana raha ny olona rehetrarehetra fa za nefa tsy mety resy lahatra dia tsy mandaitra ilay izy fa tena nanohy an'izay amin'izay hoe tena andresy ametraka ny fiainako eo aminy dia tena vraiment niova be zao aloha efa 7 mois za tsy nandeha hôpitaly zany mihitsy zany hoe mandeha docteur ordonnance fotsiny dia taorian'izay niova be za moa amin'ilay hoe miditra hôpitaly foana dia tsy dia mandeha tongotra tsy mandeha tongotra tsy dia mivoaka an-trano vao mandeha dia tremble be
midy amin'ny escalier toa dia ny frèrako foana no miporte anazy ny fiancéako a fa rehefa ny fonina araka Jesosy dia nandeha tsy mila tantanana tsy mila bataina fa tonga dia nidina ho azy ohatran'izao fotsiny dia na izaho misy fauteuil zaho zany ambony fauteuil iny efa mandeha zay misy fivoahana dia mandeha iny ambony iny dia atosika frèrako reo na fiancéako zany dia nefa tamin'ny zanako any fahavangana nefany tena tsy mbola nampiasaina le fauteuil hatramin'izao fa nandeha vitako ny nandeha ohatrany ankizy rehetra ozy mandeha tena nandeha tsy mila tantanana tsy mila bataina fa tonga dia nidina ho azy ohatran'izao fotsiny dia na izaho misy fauteuil zaho zany ambony fauteuil iny efa mandeha zay misy fivoahana dia mandeha iny ambony iny dia atosika frèrako reo na fiancéako zany dia nefa tamin'ny zanako any fahavangana nefany tena tsy mbola nampiasaina le fauteuil hatramin'izao fa nandeha vitako ny nandeha ohatrany ankizy rehetra ozy mandeha tena nandeha tsy tsireraka tsy nangovotra na zaho ihany tena kakabe hoe atao tsy mangovotra zany mama nefa mangovotra dia ozy natao mama hoe satria ianao nino ozy izy dia atoko sy mino an'Andriamanitra fa mihaino fitarana anao izy dia vraiment fahampiara zany tamin'izany satria zao zaho efa mandeha efa tsy mila fauteuil roulant mandeha rehetrarehetra na ville reny dia narakaraka an'izay moa tao amin'izay nefa zany moa zany dia efa problème mihitsy tamin'izany eo aussi nangataka bavaka teto tamin'izay andro izay hoe mba hiverenan'ny copain ny fiancéako zany dia tena niasan'ny pasteur avaly za tamin'izany na hoe tsy solution satria tena efa tao anatin'ny lesy lahatra hoe andeha hamoso dia tao amin'iny moa izaho fa tena kivokoa tamin'izay dia favaka pastera sy zoky mampionina favaka teto amin'ny fiancéako verina izaho koa ny favaka hoe nangataka tamin'ny tompo hoe raha mbola mety ho anahy izy dia atao verina Andriamanitra fa raha ohatra ka hoe tsy ho anahy izy fa ho an'olon-kafa dia tsy maninona fa manaiky dia izaho moa zany efa nanaiky ny fandaharana nefa ny Andriamanitra tsy miheno fotsiny fa mamaly aussi ohatrany hoe tsika mandefa message dia rehefa tsy valiana dia mampalahelo hoe tsy valiana tsisy namaly ny message dia Andriamanitra nakotsy nanao an'izay fa namaly ny fitaranako izy amin'ny copainako dia tena naverin'Andriamanitra ny ty amiko izy même na izy ara tena resy lahatra hoe tsy izaho nitondrana taty fa ohatrany Andriamanitra ozy nitantana ny lalako satria tsy fahatitako ny chemin zaho very teny an-dalana eto dia zao izaho efa verina aty amiko dia valim-bavaka be zany satria tena valy hoe raha ohatra izy anahy dia verina tena verina izy dia za zany efa valim-bavaka be da be zany azoko tamin'ity na ohatra fotsiny hoe za tany Ambroise tsy nananeritreritra hoe tsisy courant le soir nefa ny machinako mandeha courant dia
dia mifafakaona daholo moa ny olona tamin'izany surtout zoky nambinana isaky ny fo dia miteny an'Andriamanitra ataoko tsisy douleur satria Zara ohatra hoe maty machine io dia misy douleur fo dia tsy calme Zara tsy efa une semaine plus tard mandeha docteur mandeha hôpitaly mihitsy ara dia faly be satria tena tsy nenon'Andriamanitra fotsiny fa sady neny zany nambaly dia ny valiany tao anatin'ny tsy ny valiany tody ankoho fa ny valiany tena tsy leray araka ny fandaharana mihitsy ilay izy dia faly be moa dia mangataka amin'Andriamanitra ihany koa satria raha sitrapon'ny tompo dia manao mariage moa dia sy le fiancéako dia voninahitra n'Andriamanitra lehilahy satria lehibe izy. Amen. Mirana,
tahin jesosy atsika rehetrarehetra resaka fahasoavana ho raha mbola afaka ijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy amin'izao fotoanan'izao. Halleloia. Misaotra an'Andriamanitra ry havana tegna tsy takatra ny saigny ary tegna tsy voalaza amintsika tsirairay avy no fitahiana sy fahasoavana izay ataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako hatrizay nefa fintintina ihany ary indrindrandrindra moa tamin'ity taongo 2021 ty tegna nahitako fahasoavana indrindrandrindra moa ny ara-panahiko ny tahiny koa ny ara-nofoko. Za moa tegna fahela nagniry mba hoe ho mpianatra an'Andriamanitra indrindrandrindra moa mba afaka hitory ny filazantsara anazy, hitory ny teny zegny fanireko rehetra efa ela za ko fa nangetaheta ny vavaka mba nifaniriko tatompoko hitory filazantsara. Tegna misaotra an'Andriamanitra moa tamin'ity taongo 2021 rehefa vita batisa, tamin'ny taongo 2021 ty za vita batisa ary nandraisiko ny asan'ny tompo nitory filazantsara ary tegna nafahako nanao zavatra be dia be indrindrandrindra koa moa efa ela nanompo tamin'ny taongo 2017 zaho efa nagniry nangetaheta mba azo tany nefa misy sakantsakana foana nefa nitahin'Andriamanitra za tamin'izany rehetrarehetra izany tamin'ny taongo 2021 ty za nahazo tany tamin'ny fomba mahagaga azy tsy takatra ny saigny ary teko za moa tamin'ny vavaka fiambelana tamin'ny alina ny maly igny lany tampoko teny connexionko rehefa lany izy moa nanahely be tatonsaiko dia ahoana zany sabata rampitso ny fijoroana volombelona dia misaotra an'Andriamanitra nahazo soamantsara dia mbola afaka mijoro vavolombelona amintsika amin'izao za zao dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluia, amen. Tahin Jesosy tsika rehetra dia tahin tompo pastera mivady za moa jiro vavolombelona zavatra jiroko vavolombelona dia ny zavatra ny famonjena lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny nandritra n'iny taona iny dia tsy haiko hoe raha hitany saiko eto rehetrarehetra dia mety za fotsiny no handalo fotoana eto androany fa nefa ny fotoanantsika dia tsy njaray avokoa dia ny zavatra tena tsapako ry havako fa nahazo famonjena lehibe za tamin'ny taona ty ry havako niroso tamin'ny rano batisa zaho dia nahazo batisa zaho tena hoe natsapa voavonjy ry havako. Betsaka ny olo vita batisa hoe miverin-dala fa za ry havako tsy mbola natan'Andriamanitra zany fa nahay nahita tsirony foana mifanompoana izy ry havako, nahay nahita hoe fiadanana izany ary za ry havako manentana anareo tanteraho ilay sitrapon'Andriamanitra fa ny fanatarahana sitrapon'Andriamanitra tanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra ry havako ampitiavana amin'ny hoe fahasambarana sy fiadanana tsy mahatsapa hoe teritery zegny ianao ry havako rehefa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izany mahatsapa malalaka anao ny olo ivelany ry havako mety hoe tery ohatrany hoe tsy mijejijejo tsy manao zavatra hoe ohatrany maro le tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra regny ohatra hoe mitandriny biby maloto sy ny sabata sy olo mitery hoe are makasarotro fiainana fa za tompoko tsy nahazo igny fa tena natsapa fiadanana sy fisambarana koa za amin'izany satria betsaka ny fahasoavana azoko ry havako tanatin'izany tena za hitanareo tena ampifaliana lalandava falifaly lalandava satria hanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany tsy mbola tonga lafatra ry havako fa manatanteraka izay azoko atao ry havako dia renitsika Andriamanitra ary manasa anao koa aho tanteraha izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ninonino tena ao anatin'ny baiboly ry havako tanteraho aza mifania amin'olo anao dia hoaro fotsiny na hoe agnatin'ny moa fotsiny ianao mandany hoe hitandry ny sitrapon'Andriamanitra zegny ry havako fa tena mahasoa sy mampiadana ary mahafaly antsika lalandava izany ary za koa moa ijoro vavolombelona tratrako teo aloha dia marary be mafana ohatrany misy lelafo iny dia tsy mbola nakataky teo anatrehan'Andriamanitra izany ry havako ary ny lohako tahaka izany koa marary ndraiky ny hatokonahy ry havako fa
zao zaho tsy fantako leran'igny zavatra io miala tamiko na leran'igny zavatra io sitrana fa za salama fotsiny no azo vonona fa de reny Andriamanitra ry havako ary misaotra ny pastera ny karakara ny ara-panahy ny karakara ny toza amin'izay rehetra azo natao de voninahitra ho an'Andriamanitra hitombo fahasoavana nareo pastera ary homba nareo Andriamanitra itaona fanan'olo maro anasitrana olo maro nareo de ahita fitya eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra ianareo pastera de misaotra Jesosy de voninahitra ho an'Andriamanitra reriany alleluia amen. Faly miarahaba antsika rehetrarehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy tonga soamantsara amin'izao hetsika spesial izay hanomezantsika fisaorana an'Andriamanitra, hanomezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra. Faly be mihitsy fahasoavana lehibe ho anahy no ahafahako tondra ny fisaorana avy ety amiko ihany koa satria de ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko ary zavatra kely ry havana fa tena zavatra ngeza. De tiako hoe ho tantaraina anao androany tiako hoe ho fantatra hoe manahoana ary ny Andriamanitsika, manahoana ny fitahian'Andriamanitra zany, manahoana ny fomban'Andriamanitra ny zanany zany. De tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery any no ijoroako vavolombelona eto, tsy firehariana ny tenako fa tena hoe zavatra nataon'Andriamanitra de atolotra ho anazy ny fisaorana, alleluia, atolotra anazy ny voninahitra izay mendrika ho anazy ry havana malala. De zao mialohan'ny ijoroako vavolombelona de misy verset zay vakiko aminao. Manana verset anankiroa tena tiako be de amin'ny testamenta vaovao ny ray fa zao eo amin'ny testamenta taloha no vakitsika androany de hitantsika amin'ny Salamo fahafito amby roapolo amby zato andininy faharoa. Salamo fahafito amby roapolo amby zato andininy faharoa manao hoe aminaran'i Jesosy, zava-pohana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo avy amin'ny fahasahiranana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na de matory azy izy. Alleluia. Amen. Io ry havana ny verset tiako indrindra amin'ny testamenta taloha de tena hoe nitanterahan'Andriamanitra tamiko ry havana malala io tamin'ity taona ty de tena tsy vitako ny jijoro vavolombelona eto anatrehanao, anatrehan'Andriamanitra indrindrindrindra satria tianatitra fisaorana ry havana. De tena hoe faly ny atao-poko satria faly misy azao fotoana zao hoe ahafahana tena manokana fotoana isaorana an'Andriamanitra. De zao ry havana malala tamin'ity taona ty vao tena hoe nisy an'izany hoe lava be, tsy niasa, tsy nianatra, vacances. Ny mpianatra na ny mpiasa normalement ray volana na raha fara misy ray volana sy tapany no tsy miasa no mahazo vacances ao anatin'ny ray taona. Fa ry havana malala zahay ijoroako vavolombelona anao mety tsy mino anao raha iteneniko fa tamin'ity taona ty tsy ray volana amin'ny vacances, tsy ray volana sy tapany amin'ny vacances fa mba fantatrao 2 volana sy tapany, zany hoe 10 herinandro. Zay ary ny zavatra mibolongana fa misy fotoana tsy any am-piasana de mirava misivy de milamina be, misy fotoana tsy miasa, misy fotoana malalaka be, misy fotoana ohatra hoe nisy lanezy be 3 andro tsy niasa de tao an-trano fotsiny de lamina de natory de araka ny tenin'Andriamanitra ty mihitsy hoe tsy mila mifo maraina, tsy alipandry tsy homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana fa tena napedan'Andriamanitra ry havana, tena hoe lamina. De tao anatin'izany tsy hoe tsisy nohanina raha latojo, tsy hoe tena sahirana kely raha latojo fa zao ny karamako tonga foana isam-bolana. Amen, alleluia. Ary manino tsisy banga fa tonga foana isam-bolana. Tena hoe farany volana indraindray aza ray andro alohan'ny farany volana de efa tonga ny karama, tonga foana nefa manino lava be ny fotoana tsy nesako. Tena hoe indrindrindra fa nisy an'le corona iny koa de vao may nijavo amin'ny corona fa zao ny rahan'i Jesosy koa manasitrana. Alleluia. De sitrana fa tao anatin'izay koa nahazo repos be de tato an-trano de lamina de nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra de sitinao 2 volana sy tapany tsy niasa tamin'ity taona ity de nanana fotoana nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra ka zany mihitsy ny ten'Andriamanitra omeno amin'ny malalany. Ka raha tsy malala an'Andriamanitra anao de mbola hafahafa ihany, fa raha malala an'Andriamanitra ianao tena tahian'Andriamanitra. De tamin'ity koa mbola ijoroako vavolombelona anao fa tamin'ity koa navita namaky baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, Genesis ka hatramin'ny Apokalipsia voavako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria manino men'Andriamanitra fotoana malalaka be. Alleluia. De voninahitra ho anazy ry ihany
fa tena mahafinaritra ry havana, lamina ry havana tao anatin'izany fotoana zany a. De zany teneniko anao zany hoe ny karama tsy hisy banga fa zao nitombo azy, halleloia, mbola ijoroako vavolombelona anao. Fa tamin'ny fotoana tena nisy coronavirus be reny de ny olona matahotra de lasa miaina be mpiasa satria matahotra sao de voan'ny corona, fa nay tsy matahotra corona, halleloia, tsy matahotra covid ny zanak'Andriamanitra, malala an'Andriamanitra. De rehefa avy eo ravana malala zay olona niasa de nahazo bonus. Tamin'ny voalohany aloha nahazo 400 € anay. Ny karamanao azonao ihany fa miampy 400 €, halleloia. De rehefa avy eo miasa ihany mandeha ny covid rehetra fa nay miasa, halleloia, nay koa miasa any amin'ny sehatry ny fahasalamana any amin'ny hôpitaly sy ny rehetra de niasa nay de mena bonus de mena 400 € de afaka ray volana angamba na roa volana taty fa nahazo 300 € indray. Mena 300 € karama tsy hisy banga, halleloia. Raha latojo vakansy roa volana sy tapany a, aoka mbola ho tsaronao tsara. De lamina ry havana, tena tahin'Andriamanitra, matory fotsiny ao an-trano vakansy sy rehetra fa ny karama tsy hisy banga. De zao mbola ijoroako vavolombelona anao koa fa tamin'ny volana teo, volana novambra, nahazo koa bonus tany am-piasana 670 €, halleloia, halleloia, 670. Fa tena gaga nahita ny compte bancaire hoe oe misaotra zao ve, fa tena mahagaga ry havan'Andriamanitra, tena mitary havan'Andriamanitra, halleloia, voninahitra ho anazy, fisaorana mitafotafo, halleloia, ho atolotra ho anazy satria mendrika an'izany izy, halleloia. De raha tianao koa tena ho tahin'Andriamanitra ohatr'izany de tsotra ry havana, ataovy malala an'Andriamanitra. Zay fotsiny ny condition amin'Andriamanitra, malala mivenao fa rehefa malalany omeko amin'ny malalaka zany hoy sy na de matory azy izy. Ka raha to tsy tena natoroko vakansy roa volana sy tapa, inona ary ny ataoko? Mivavaka rehetrarehetra fa be de be ny fotoana natoriana tamin'izany, mamaky baiboly, manomana toriteny, fiderana rehetrarehetra, fa be de be any fotoana natoriana na de zany azy. Mitsahatra makaina, milamina ho ahy. Ny karama tsy hisy banga, halleloia, ny tombo azy, halleloia. De tena voninahitra n'Andriamanitra rirana de nahafaly be anany joro vavolombelona de tahin Jesosy tsika rehetra. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra. De ny anahy moa zany ry havana de fifaliana lehibe ho ahy. Afaka miteny anabavy fianarako to, anao zao no miteny. Tahin Jesosy. Tahin Jesosy tsika rehetra. De ny anahy moa ry havana zany de nijoroako vavolombelona eto a. De ny nandresy lahatra ny zanako vavy angamba nefa rentsika teo a ny tantarany a, de angamba nefa fantatritsika de rahavavy lalahy zany. Izy moa zany de zanako vavy a, narary efa taonany maro, fa de mizara fifaliana ho atsika indrindra misaotra n'izao fandarana zao a, misaotra ny pastera mivady a, misaotra tsika rehetrarehetra zay nahita tokoa ny anazy a sy niresadresaka taminy a, fa tena hoe niova tanteraka ny fiainany a. De faly be a, faly tena hoe faly ary za koa matoko fa hoe Andriamanitra koa raha misy mpanoatra raisiny bevaka hozy izy ny ten'Andriamanitra de misy fifaliana lehibe an-danitra. Anisan'izany zany a ny ankonako a zay efa araka ny tantarainy teo ny zavatra niainany a, tsy niterena fa izy a no resy lahatra. De tena hoe tsy haiko izaraina aminareo le fifaliana ho ahy satria tena miasa Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra. Fa tao anatin'ny volana vitsivitsy maromaro izy a tena nanaraka, tsy nisy niterena izy fa nieno araka ny teniny teo hoe mamako izy a ny mihaino vava, maheno ana mivavaka. De
dia tamin'izany fotoana izany izy moa fokely fotsiny hoe tena tsy tian'izany vavaka izany izy a, dia tsy tiany ity fandaharany ity izy a, tsy tiany mihitsy izany pasterantsika eto hoe Rado Rakotosalamy izany. Dia nefa moa ry havana araka ny tantarainy teo a, dia niasa tamin'ny Andriamanitra satria nentina mbavaka izy a, teo ny pastera mivady a, teo koa moa zahay a, indrindra ray aman-dreniny a, dia tena miasa Andriamanitra ry havana, tena faly ary tena miasa mamaly vavak'Andriamanitra. Dia ny zaraiko amintsika izany dia tena hoe na inona tsika manana olana na manana aretina na misy olana tokantrano sy ny fiainana dia apetrao amin'Andriamanitra, manana faharetana. Tena ino fa misy Andriamanitra indrindra ihany koa mahazo toa mihaino ny tenin'Andriamanitra, mahazo toa mihaino hira fiderana, fa hain'Andriamanitra manatsimbadika ny fiainanao anatin'ny segondra fotsiny dia iova ny fiainanao. Dia ny tena izay ry havana ny fizarako vizana vavolombelona eto ny fiovan'ny zanako dia tena fifaliana lehibe dia izay namafisoko hijoroana vavolombelona amintsika dia maheresitsika rehetrarehetra fa tena miasa Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba mahagaga izy, fa miandry antsika izy itsika no resy lahatra amin'ny fanatonana azy. Dia verina kely amin'ilay tenin'ny rahavavy lalahy teo hoe anohy an'Andriamanitra foana izy dia niverina ny fiansehany tamin'ny fomba mahagaga ihany koa izany rehefa nivavaka foana moa izany pastera dia nivavaka koa zahay dia gaga be izay fa tonga ho azy tamin'ny fotoana tsy nisy ola lava ny tantarany tonga ho azy fotsiny teto tokantranonay kanefa efa zavatra tena amin'ny fotoana manaraka izy mety mbola ho tantarainy dia isaorana an'Andriamanitra fa ny fanindriny dia anao raharaha izy satria izay koa no mahamety ny fanambadiany. Dia voninahitra n'Andriamanitra dia makasitraka antsika rehetra, dia makasitraka an'izao fandaharana izao, dia makasitraka anareo mivady dia mampirisika antsika rehetrarehetra ihany koa anatona an'Andriamanitra tsy ho kivikivy amin'izao andro faran'izao, manana fanantenana na roviana valim-bavaka nomen'Andriamanitra anao dia manana faharetana fa nilain'Andriamanitra sy takiny aminao dia fanaovana ny sitrapony sy manaraka ny didiny. Dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany Alleluia, amen. Faly miarahaba-tsika rehetrarehetra ny tenako amin'ity alina ity, dia izaho koa te hijoro vavolombelona kely aminareo amin'ny zavatra mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako tamin'ity taona ity. Dia izaho moa tamin'ny iray volana lasa izaho mahita ny ohatra hoe ny ankihery, ny tenaina, dia izaho koa nieritreritra hoe izaho koa mba te hanokana fotoana hanaovana ny asan'Andriamanitra, fa nefa izaho nieritreritra hoe inona koa ary no mba azoko atao. Izaho mbola 15 taona mbola mianatra ako dia izaho koa ary tsy nieritreritra nangataka tamin'Andriamanitra akory hoe mba homeo asa afaka ataoko ho anao dia izaho tsy nieritreritra nangataka tamin'Andriamanitra an'izany akory dia nefany tonga ny mpijery vazaha dia nanomboka nanao traduction tanaty commentaire neny mampionona dia izaho nanampy anazy satria hitako fa manana difficulté kely izaho manana difficulté daholo izay fa nanampy anazy nanao an'ilay traduction dia izaho nieritreritra hoe afaka mety hoe manao fampitenana amin'ny teny frantsay dia teo izaho vao nanomboka nanao an'ilay fampitenana amin'ny teny frantsay isaky ny début ana fandaharana.
dia tena faly be ahako a satria tsy nagataka tamin'Andriamanitra akory ahako a, dia nefa ny hitan'Andriamanitra ny tao am-poko a, hitan'Andriamanitra ny etaetako nanao any asan'Andriamanitra, dia nomeny asa atao ahako, dia tena angalako tsirony be mihitsy manao ny asan'Andriamanitra zao a, tena na dia mianatra zahako a, dia mahavita mahita fotoana foana ahafahako manao ny asan'Andriamanitra, dia tena anoezako voninahitra be dia be an'Andriamanitra zany a, dia ilaina Jesosy fa mamaly vavaka izy a, na dia tsy mangataka zavatra aminazy akory atsika, dia omeny atsika maimaimpoana izany, dia voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Dia fifaliana mahafinaritra be daholo ny meno an'izany fijoroana vavolombelona izay nenotsika izany, mbola tsy tapitra satria misy ihany koa ny tsy sady tsy audio izy a no tsy vidéo fa soratra. Alleluia. Soratanana no ny antony maro isan-karazany. Dia ovakiko amintsika ary a ny fijoroana vavolombelona, sady miarabantsika fa aza mbola mialina nareo fa antsika mbola heno toroteny rehefa avy eo a, heno torotentsika dia mbola hivavaka ihany koa isika rehetrarehetra. Misy anabavy a izay ialako tsy fa tsy ananako moa ny sariny a, efa ela ihany izy niaraka tamintsika teto fa dia manaraka antsika eo izy, dia tsy izany fa ranabavitsika Samira. Alleluia. Dia ohatr'izao hoe fijoroana vavolombelona manao hoe fanomiarabana pastera sy fanomiarabana vavamampiona nahatratra ny fitsingerenana andro naterahany ary manao fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ihany koa. Voninahitra an'Andriamanitra ry ihany nijoroako vavolombelona an'io. Za zany rehefa nisy fotoana raha tany amin'ny ilan'ny kiboka gauche a, dia no tany amin'ny agence anay zahako tamin'ny 24 décembre tamin'ny herintaona. Rehefa tonga tany amin'ny agence za dia nandeha tany amin'ny hôpitaly. Rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly dia nampandavondreo radio a, ary rehefa nivaly ny radio dia hita aretina fa efa ngeza fa tokony hodidiana eto Koweït namody any Madagasikara. Zany efa mbola tsy te hody ry havana. Dia rehefa tonga tany amin'ny agence za dia tonga tsaiko ny teny hoe andramoka izao fa tsara Jehova, dia nanomboka nivavaka sy nanaraka tsy tapaka ny fandarina andramoka izao izay tarehan'ny pasteur Rado nialiny iny. Dia natory fa rehefa ny fo marainy ny ampitsony dia nahatsiaro maivana sy nahemy marary tsony a, afaka 2 andro a niantso madama fa mila na hiverina hiasany aminy a, mandraka androany za tsy mbola nody ary nody tany agence anay ary matsaboka za havana fa mamaly vavaka Andriamanitra. Makasitraka hony a makasitraka ny fandarina zany ny solotenan'Andriamanitra, natao fitaovana tsy nitsahatra mananatra sy mitondram-bavaka fa mahery Andriamanitra izay torianareo eto isan'andro. Koa ny Andriamanitra manankirepasoavana ne amaly fitianareo. Ranabavitsika Samir Tansiano ny tenan'izay a no mitondra an'izay fijoroana vavolombelona izay. Dia mbola misy ihany koa ny soratra takeo sady tsika ho asitsika sary a rehefa avy eo. Misy fijoroana vavolombelona ihany koa ty a izay nataona olona anankiray, tsy voatery lazaintsika moa ny anarany. Tahaka izao ilay fijoroana vavolombelona manao hoe vakiko a anaran'i Jesosy. Fiadanan'i Jesosy a ho aminao sy ny ankonanao pasteur, ary ho amintsika mpanaraka ny fandarina vavaka fiambelana, voninahitra n'Andriamanitra irery ihany a no hijoroako eto. Alleluia. Aloha tsy zafana ny potreto fa aloha asitsika sary a, dia firenako vakina ilay izy a amin'izay fotoana izay. Fiadanan'ny tompo a
ho aminao a sy ny akoanao pasteur ary ho amintsika mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana ihany koa voninahitra n'Andriamanitra ihany nijoroako vavolombelona aminareo eto androany amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana mianakavy nandritra ny taona 2021 ity salama tsy lisy narary izay mianakavy hatramin'ny kely indrindra ny lehibe indrindra ary tena fehmy fifaliana foana ny fiainana mianakavy noho ny vavaka sy ny famparezana izay niraisinay reto amin'ny akira toy izay tarihan'izy mivady sy ny groupe izay maresy hatramin'ny idirako teto amin'ity akira toy ity ka nakatoavako ny didin'Andriamanitra sy nitandremako ny fahamasinana dia tsapako fa nandray fitahiana lehibe ny ara-panahiko ary naroso ihany koa tamin'ny asan'Andriamanitra izay iterako an'Andriamanitra ry isaorako n'izy mivady nanosika tamin'izany ka natoy izao ankehitriny maro ny zavatra niova tamin'ny fiainanay ry havana malala ankoatran'ny afaka tamin'ny trosa nahita asa sahaza ny zanaka tsy mba nakasika anay zany arety mandringana sy loza zany ary tsy mba diso hanina ny vavanay satria velona Jesosy izay miasa amin'izao fandarinay izao ry havana malala ary ny tena zavatra ngezabe ry havana malala dia nisy zavatra nataon'Andriamanitra izay efa tsy nahatenaina ho azo sy ho vita intsony dia misy sarina maso mitomany kely moa eo nefa dia nomeny anay tao anatin'ny 2 volana monja ny trano ry havana malala satria anao ry havana malala rehefa voatany ara-panahinao dia voataha avokoa ny ara-nofinao ka na dia tsy nangatahanao aza dia omenanao alleloia afatra anao izay mbola misalasala ka tsy mandroso amin'ny fanompoan'Andriamanitra dia mampirisika anao fa tsy maty antoka ianao fa sady aseho antsika ihany le trano vita tao anatin'ny 2 volana tsy maty antoka ianao ary hitanao zany fiasany lehibe amin'ny fiainanao zany fa lehibe sady marina Jesosy izay toriana aminao eto na dia en ligne ihany aza alleloia tenena Jesosy ary mankasitraka anareo mivady hatrany ny fitaovana lehibe ampiasain'Andriamanitra ianareo na toy izao ny fiainanay dia ho lehibe any valim-potenareo ary mbola hitombositra ao anatinareo mandrakariva alleloia amen io trano io io trano hitantsika io 2 étages izy io mety lavalavitra angamba le sary fa izy io dia nitsofina rano tamin'ny 5 octobre rehefa anao trano zany le olona io dia nitsofina rano teto izy ny 5 octobre teo dia vita somatsara tamin'ny 5 décembre teo zany hoe 2 volana katroka mihitsy vita tanteraka tonga dia efa azo ipetrahana ny trano zany rehetra zany dia voninahitr'Andriamanitra avokoa ry havana malala misy ihany koa ny fijona vavolombelona izay mbola voasoratra ato ihany koa manao hoe tany tompo nareo mianakavy kely raha nada mbola mamerina firarotso ho an'ny zandrimam-pionina vadindao tamin'ny fetiny androany engany dia fijona vavolombelona ataony zany voalohany amin'ny fiainana andavanandro mahatsapa misy fitahiana vahaolana tsapaitanana na misy olana azy faly koa ozy izy fa avy amin'ny teny soratra masina versena lefaka taman'olona vazaha izy io dia nahatoritory foandry zareo nisy nilaza mihitsy hoe hiezaka maka ny baiboly teo ampanoratana ny taratasy dia nangataka tamin'i Jehova mba hisy olona na dia ray ihany aza ho voakasiky ny teniny tena tanteraka voninahitra n'Andriamanitra reny ihany dia mankasitraka anareo mivady ihany koa tao anatin'izany dia tena ho an'Andriamanitra tokoa moa ny voninahitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany halleloia misy fijona vavolombelona anankiray koa izy ity ny sary asehoko anao eto dia somary sary mafimafy ihany mangataka ny alalana aminareo hoe misy sarina fery ho asehoko aminareo eto olana rary be ny atsika mbavaka tao anatin'ny vavaka fiambenana vavaka fangataham-bavaka rehefa laroby ireny izy ity dia tongotra efa tokony tapahana satria efa tena mandoaka be le fery efa loaka be mihitsy zany le tongotra dia nanomboka ny antsika mbavaka teto ka ny fangatahako aminareo dia izao hoe raha ohatra ozy nareo zakanareo no mijery an'le izy dia mba alefako eto le sarin'le izy tamina rary sy ny sarin'le izy ary rehefa sitrana amin'izao fotoana izao ka ahoana ny fahitanareo azy ho alefantsika ve izay sary zay sa mety tsy mazaka ianareo mijery an'le izy
alefako mantsy le sary a entina ampisehoana amintsika hoe zavatra ohatr' zao a afaka mbola tonga ohatr' zao a rehefa netsika mbavaka le olona moa ny teny azo avoaka le izy a de alefatsika le izy raha ohatra ka hoe alefa asozina ekizy a de alefatsika ary le izy a ohatr'izao zany le sary ry havana rehefa tamin'ny voanomboka nentina mbavaka izy io a de netsika mbavaka teto amin'ny fotoam-bavaka laroby teto fitorana mbavaka rehefa laroby alina ohatr'izao le sary dia ohatr'izao goaka de goaka tahaka izao zany ny sarin'ny feriny ary io tongotra io de tongotra efa tokony tapahana ry havana fa am'izao izy a zao no ny farany a ary efa mandeha tongotra efa tsy nila fanafody a tsy nila opération tsy nila nina fa fitondrantsika mbavaka tamin'i Jesosy tsika teto a ny valina tonga zao a valim-bavaka izao ka isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany fa ny fahasoavany a no natoy zao atsika tsirairay avy de miala tsiny amintsika raha nisy tsy nazaka le sary teo fa matoka nefa fa tsy tena andratranao loatra fotsiny le izy fa nampahery atsika rehetrarehetra nafahantsika nahita satria tsy maintsy niporofona mantsy hoe tsy maintsy nitenenina mantsy ireny le zavatra mitranga fa tsy hoe resaka fotsiny ataontsika manitsidina fa ataontsika hita mihitsy hoe ohatran'ireny a ilay zavatra izay mitranga anao hira anankiray atsika de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra fa raha misy aminareo kosa nefa nandefa fijona vavolombelona kanefa mbola tsy voalaza teto a de mba miangavy anareo mba mandefa kely MP amiko nareo ny anah mbola tsy nandeha satria moa maromaro ihany le izy a de minambary aza moa ry havana misy latsaka de zay ny teneniko raha mbola misy tsy voalaza kosa atao anatin'izay a de andao mba miteny amiko nareo hoe ny anah mbola tsy vita mbola tsy voateny a any amin'ny MP de am'izay a hitako le izy a de ho alefatsika izany zavatra izany raha mety aminao a de andaontsika ame voninahitry n'Andriamanitra amin'ny tiry ity de aoriana zay tsika to de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ifampaherezantsika eto feno ifankasitrahan'Andriamanitra any anatinao any alleloia am'izao fotoana iainantsika zao a de mila fenoana fankasitranan'Andriamanitra ny fonao ry havana malala raha mba tianao ny ahita sitraka amin'Andriamanitra de mankasitra azy a tamin'ny zavatra rehetra zay mety nataony mety betsaka amintsika ny zavatra ihany koa na azotsika tamin'Andriamanitra saingy mety tsy nanana fotoana ianao na tsy afaka nijoro vavolombelona de ao anatin'ny tetitsika andaontsika hiara hisaotra an'Andriamanitra ary hiara hiteny hoe ny antony zao rehetrarehetra zao de tsy inona akory fa famindrafon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika avy hatransika de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra aoriana tirity a de meno finaritra dolera isika tsirairay avy a amen.
Alleloia, sorantsika an'Andriamanitra izany iray izany hiditra amin'ity ten'Andriamanitra moa tsika fa melo an'izay mbola misy tsy voalaza. Ity misy fijonona vavolombelona ihany koa manao hoe misaotra ny tompona fa tamin'ny aretina vavony sy torana tampoka izay ny tenako tsy miverina intsony fa afaka tanteraka izy ity zany dia olona torana lava tampotampoka tsy ahoatsahoana eto dia torana fa isaorana an'Andriamanitra fa efa afaka soamantsara zany a, afaka koa ny aretim-bavony be a, dia isaorana an'Andriamanitra koa fa noho ny arovan'Andriamanitra azy sy nanavahany zanany tanaty ady mafy resaka ody nataony rafozana zao mbavy sy tompotrano taloha fa le saika namono any no maty a, le namosaby anazy ndray zany no maty a, dia ny zanany avy eo ny baboka ny fona taminazy. Zany a fiarovan'Andriamanitra ary tokony hijorona vavolombelona izany zavatra izany, zava-dehibe zany. Misy fijorona vavolombelona anankiray koa manao hoe tahiny tompona raha mivady pastera. Za dia hijoro vavolombelona amin'ny fiainako hatramin'ny nandresako tatamiko an' Jesosy. Voalohany nositraniny tamin'ny aretiny koa, faharoa novonjeny ny zanako saika namono tena, fahatelo tapaka nohizan'ny fahafatesana teo amin'ny fianakaviako a, fahaefatra nahita asa izay nentina mbavaka teto a, fahadimy nahazo zafikely koa izy a, dia fahaenina manana trano, jiro, rano gratuit izy a eto andafy eto a, tsy mandoa ninninona, dia mbola nomeny tombon'andro isan'andro ary mitombo koa ny ara-panahy satria vita batisa tamin'ny rano be izy a, ary tsy mihinana zava-badiana intsony aho izy izy a, manaja ny andro sabata sady manao fitafy mendrika, dia averiko an' Jesosy a ny voninahitra rehetra. Misy anankiray vao miditra koa manao hoe tahiny tompo pastera mivady tena fabaraka ny tenako anatren'Andriamanitra, voninahitra ny tompo fa be dia be mihitsy fitahina azoko tamin'ity taona ity, tena jeraina Jesosy a, amen, alleloia isan'andro no atolotra azy mankasitraka nandava pastera mivady a, dia izay mbola misalasala fa manana finoana toero lalandava ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy a, alleloia, amen. Isaorantsika an'Andriamanitra daholo a izany rehetrarehetra izany. Mino aho fa nampahery ireny zavatra ireny a, dia tsy maintsy ataontsika ireny mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra, ary rariny loatra tsika raha manome voninahitra an'Andriamanitra satria tsika kosa nge nahazo e, tsika kosa nge ry havana tena naharay fa tsy hoe tsy naharay ka nahoana ary tsika ny tsy hay hisaotra an'Andriamanitra, dia maiza misaotra an'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao manontolo. Faly ange izay mahita anareo eto, efa alina be tsika izao fa mbola eto foana nareo a, miaraka aminay eto, dia Andriamanitra mahaly fitenareo ary za resy lahatra fa tsy matianjoko nareo miaro reto androany, tsy matianjoko nareo a, ary za manokana amin'ny tenanareo rehetra izay nijoro vavolombelona rehetra teo, za manokana amin'ny tenanareo rehetra izay nijoro vavolombelona ianareo rehetra izay nijoro vavolombelona teo a, dia hitanareo nge fa Andriamanitra tsy mba mipetrapetraka fotsiny zany, nanome voninahitra azy nataonareo teto androany ary tsy menatra nareo no nijoro vavolombelona fa Andriamanitra. Ary nareo kosa nefa izay tsy niseho anarana, tsy midika fahamenarana zany fa noho ny antony a fitsinjovantsika ny fiarahamonina, dia misy tamin'ny olo ireo efa mpiaraka amintsika eto fa tsy nitononona ny anarany a, satria isika koa dia hoy ny ten'Andriamanitra ny fahaiza-mandamo manety miady ary asiana fahendrena ny zavatra dia misy antony rehefa tsy hoe menatra koa ilay olona iseho amintsika eto, izay izao manara fa olona tsy menatra ny amin'izany fa mirehare, fa noho ny fitsinjovantsika ny fiarahamonina dia misy olona sasany eto mety tsy nitenentsika ny anarany, fa za mitsodrana anareo hoe raha nanao zavatra iray Andriamanitra dia avy eo vitanareo no nijoro vavolombelona tamin'iny ray iny, dia za dia tenanao fa hanao anaky roa telo efatra indray Andriamanitra izay mbola higagano indray a ao aoriana kely ao a, ka dia mahereza
isika tsirairay avy de hiditra atrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao ry havana malala. Maki tenin'Andriamanitra tsika fa milo azy aloha hivavaka itsika aloha hivavaka aloha za amin'izao fotoana izao hisotra n'Andriamanitra tsika ny mampihetsi-po ny zavatra eny ary reny zavatra mahakasika ny fo daholo ny zavatra rehetra zay nitsorinareo vavolombelona teto ary misy taminareo de tena hoe toritory fo mihitsy ary nanisany nafinaritra mihitsy naheno hoe anatin'ny fotoritory mihitsy ravandranabavy lina ny fizona vavolombelona teo zay anisany nakasika tsika rehetrarehetra reny zavatra rehetra tsy tonga fotsiny reny fananao zavatra Andriamanitra ary tena niasa tamin'ny fomba zay tsy takatry ny sain'Andriamanitra ary izany mahatonga atsika hisaotra azy foana amin'ny voninahitra azy foana ka mialohan'ny ialohantsika tenin'Andriamanitra dia hivavaka kely aloha za hisaotra n'Andriamanitra tsika amin'izany zavatra izany hivavaka ary tsika Jesosy eo misaotra anao zay misaotra satria lehibe anao lehibe ary tsy voatanisa ny zavatra zay nataonao teo Jesosy sy ireo zay mbola mety tsy voalaza maro ny zahana fehezina fotsiny ny fotoana Jesosy eo ny any teninay dia izao hoe misaotra tena mankasitraka satria avy amin'ny tananao mahery reny profo fa misy ianao profo fa tsy lany andro zay eto fa tena mivavaka amin'Andriamanitra velona sy mahery misaotra Jesosy misaotra satria tsy mba vita ny tanan'olombelona reny ary tsisy olombelona azo mena voninahitra ny amin'ny zavatra ohatr'izay fa tsy maintsy ianao le Andriamanitra velona no voninahitra nangatahako aminao Jesosy dia ianao hamaly fity izy rehetra nanome voninahitra anao teto androany ianao hamaly fity ary ianao mbola hitohy asa amin'ny isam-batan'olona isa-tokantrano izay mahafohy fotoana mandray an'izao fandarina izao misaotra Jesosy rahitra amin'ny tenin'Andriamanitra foy izay amin'izao fotoana izao dia ianao mbola hikasika eto ihany koa ny fon'ireo olona ireo Jesosy ho ataonao tanolona ka nirian'izany teninao zany ary za izay izarany teny kosa dia fanahinao masina no hiteny ato anatiko fa za dia fitaovana fotsiny ihany misaotra Jesosy voninahitra ho anao ary ampitomboy ny fahasoavana zay iainanay eo aminao fa ampy anay ny fahasoavana misaotra Jesosy Alleluia Amen eny ary ndao ary tsika hamaky tenin'Andriamanitra tsika amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly ny vakitsika dia asan'ny apôstôly toko fahatelo asan'ny apôstôly toko fahatelo ka vakitsika ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahavalo Alleluia ataontsika hatramin'ny aloha ataontsika hatramin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo mihitsy Alleluia fa vakitsika tsikelikely ny nasitrana ny petelan'ilay lehilahy na le mitongotra sy ny tohiteny nataony tamin'ny olona Alleluia amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany ary Petera sy Jaona niakatra eo akanjan'ny tempolo tamin'ny ora fahasivy tompo vavahana ary nisy nitondra lehilahy na le mitongotra hatrany akibondreniny izay napetrana isan'andro teo anoloany ny vavahadin'ny tempolo ilay atao hoe tsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo akanjan'ny tempolo noho nahitany Petera sy Jaona efa hiditra teo akanjan'ny tempolo izy dia nangataka mba omeny fiantrana ary Petera sy Jaona mibanjaka anao tamin'ny hoe mijery anay dia mibanjina azy lahy tsara izy ary nanantena azo zavatra taminy fa ho Petera tsy manana volafotsy sy volamena fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana ary ndraisiny tamin'ny tanany ny ankavanana lalaka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeniny ary natsambotsambitra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra tamin'ny eo akanjan'ny tempolo nitsangatsangana sy niatsambotsambitra
sady litera an'Andriamanitra. Halleloia, amen. Najanontsika eo aloha. Rehefa avy vita ry havana ny asan'ny apôstôly toko 2 izay nysoramandry hoe nilatsahan'ny fanamasina tamin'ny andro pentecoste sy ny toro-teny nataon'ny Petera. Nivory tao amin'ny toerana iray ny apôstôly ary efa nivory tao dia rahantsika malala fa nidina nameno azy ireo ny fanahy masina. Jesosy dia nanome baiko ny apôstôly aza mbola mihetsiketsika eo a Jerosalema ianareo any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:5. Jesosy miteny hoe ary niara-ny angona teo amin'ny Jesosy ireo dia namepetra azy tsy halan'ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo amiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Tsy navelan'i Jesosy niainga teo aloha zany, ary zay ny zavatra anisan'ny nampahomby ny mpianatra nandray ny toromarika sy nanaraka ny toromarika. Ny mpitondra fiarakodia anankiray ry havana matoa tonga any amin'ny toerana iray nalehany dia nanaraka ny torolalana sy ny toromarika izay eny amin'ny arabe rehetrarehetra eny. Raha misy mpanao miteny anao hoe aty lalana tsy maintsy mivily aty dia tsy maintsy mivily any ianao. Misy mpanao miseho manao hoe sens unique eto tsy azonao ane dia na iny ary lalana mahitsy hitanao dia tsy miditra eo ianao. Averiko foana fa zay tamin'ny nanao skoto taloha, saika izavintsika nefa nanao skoto fa misy ny toromarika izay omen'ny mpitalika rehefa mandeha milasy, signe de piste ny anarany. Ny famantarana hoe ohatry ny code de la route io zany fa code izay iainantsika izay mpandeha tongotra, skoto mpandeha tongotra tamin'izany. Dia miala amina toerana iray andeha any amina toerana iray dia mila mamaky ny signe de piste, signe miseho eny amin'ny lalana eny famantarana hoe eto dia miviletsy afaka 1 kilometatra viliaka kavia sy ny sisa sy ny sisa. Mahafinaritra tamin'izany mahafinaritra satria misy fotoana manany ihany ny sefo tamin'izany. Dia ozy izy hoe rehefa tonga amin'ny toerana iray ianao dia teneniny hoe misy sarina flèche ohatra dia misy tsipika anankifolo dia misy sarina valopy dia ao amin'ny folo vily amin'ny flèche ianao dia afaka 10 metatra jereo fa misy valopy ao, misy afatra. Dia mandeha ianao manaraka an'le flèche dia mandeha animpolo ianao dia jerenao nanany hoe dia ambanimbany hazo eo na ambonimbony hazo entiko misy valopy miteny manao hoe tsy aty ny lalina fa miverena ohatra. Zany taloha. Fa rehefa andeha hanao ny asa ny mpianatra dia nisy toromarika nomeny Jesosy aza mbola mihetsiketsika aloha dia tsy nihetsiketsika ry Petera fa tsy tonga dia lasa satria maninona? Satria mbola tsy feno hery, satria mbola tsy nahazo ny fanahy masina. Fa rehefa nahazo ny fanahy masina amin'izay ny mpianatra ry havana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia tonga ny asan'ny apôstôly toko 3. Niainga amin'izay Petera sy Jaona satria tonga ny fotoana hiaingana. Halleloia. Isika ireo dia miandry taopy avy amin'Andriamanitra daholo. Rehefa izy Andriamanitra hoe mandrosoa dia andao handroso. Rehefa izy Andriamanitra hoe mijanona dia andao hijanona. Izay ry havana teo tamin'ny talohan'ny hanomboka ity fandarana ity efa saika tsy nisy ity fandarana ity androany. Saika tsy nisy. Amin'ny fomba tsy takatra tsy ampozina eo dia ny zavatra tsy nety dia tsy tokony hafahana manao an'ilay fandarana eka tsisy ny fandarantsika tena teneniko anao zany. Tolona mbavaka teto izay mivady miaraka amin'ny ankizy tao amin'ny gropy dia sorana an'Andriamanitra fa Andriamanitra mbola tsy niteny aza siny. Halleloia. Dia mbola tsy nanoratra hoe aza siny hoe tsisy ny fandarana fa inona zavatra natao? Mbola nitoy ny vavaka aloha fa tonga ny fotoana andao amin'izay dia lasa
de zao misy zao mifandarana mino fa maheno tsara nareo ary any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo tonga am'izay ny teny hoe mandehana am'izay halleloia ary efa nandeha izy mirahalahy de efa nisy asa ny andry anazy tao ny asany andry azy de zao ry havana malala nisy nitondra lehilahy anankiray malemy tongotra rana kibodreniny izay napetra n'isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe tsara endrika mba hangataka fiantrana am'izay niditra teo akanjan'ny tempoly misy zavatra mifanojo teto omaly a mbola tsy nakeo Petera sy Jaona mbola tsy fotoana hifanenany amin'io lehilahy io ny tompomen'Andriamanitra amitsika hoe mianga de misy zavatra koa any ambadimbadika any asian'Andriamanitra miainga ary mifanojo za rehefa misy fotoana mandinika hoe tena lalina io fitantanan'Andriamanitra io lalina io fitantanan'Andriamanitra io fa tena teneniko anao fa ray segonda ray minitra sy ny sisa ireny mikaonty ahafahantsika ireo miona hoy ny tena andriamanitra tahaky ny fandahatr'Andriamanitra ny kintana sy ny volana sy ny masoandro izay nalahatr'Andriamanitra tsy misy mifandipatra de mba tahaka izany ny andaran'Andriamanitra atsika rehetrarehetra zao de tiatsika tafahoana mba tadidio ery avany hoe tahaky ny ahoana tamin'ny fomba ahoana ny nafahanao niona tamin'izao fandarana izao nare an'izao asa fitoriana teto amin'ity fandarana ty nareo rehetrarehetra izay nijoro vavolombelona tereo mba vereno saina hoe tamin'ny fomba ahoana misy taminareo reo tamin'ny fomba tsy nampozina sendra nijerijery teo de nahita misy taminareo amin'ny fomba zay tena tsy nampozina ny amina fandarana tsy apozina tampoka kely fotsiny nahitanareo satria nareo tany ny tenenin'Andriamanitra hoe veromy am'izay ny telefona zay taty ny tenenin'Andriamanitra de faso am'izay ny fandarana alleloia de reo fa niona izy ka Petera sy Jaona no mila niona tamin'ity lehilahy ty tsy olona hafa fa i Petera sy Jaona no nalefan'Andriamanitra hifanena amin'ny fotoana hitondrana nyity lehilahy ty eo amin'ny vavahadin'ny tempoly ary toerana nionan'io de nataon'Andriamanitra tsy kisendrasendra ihany koa ity tantara ty de niseho teo amin'ny toerana anankiray izay misy tempoly zay tsy kisendrasendra koa ny anarany hitsara endrika hitsara endrika zany hoe hitsara endrika zany de mahafinaritra hitsara endrika izy hoe hitsara endrika zavatra mahafinaritra be zany jerenao zany tena hitsara endrika fa ny zavatra mampalahelo de zao ity lehilahy ty tsy niditra tao amin'le tempoly hitsara endrika tsy fantany zay zava-misy ao ny zavatra hitany de ny rindrin'io ny hitany de ny tokotaniny ny hitany satria izy de navoaka teo a-tokotany aniny nangataka fiantrana fantaniana apetrako aminao inona moa ny alehantsika any amin'ny tempoly tsy hangataka fiantrana ve miditra ao amin'ny tempoly tsika ny tena mangataka fiantrana renao aza mihafahafa miditra eto am'izao tempolytsika ny tempolytsika moa de ty en ligne aty inona moa ny alehantsika eto ny alehantsika eto hitady an'Andriamanitra hitady fiantrana ary tsy disotsika raha hitady fiantrana fa nampalahelo tamin'ity lehilahy ty ao amin'ny toerana tokony edadavan'ny fiantrana navoakan'ny olona avy tao izy navoakan'ny olona avy tao eny ambavahadiny mendrika anazy eny ambavahadiny mendrika azy mendra nandalo tamin'ny tranom-baly masoko fotsiny teo izy Suzel tadidiko mihitsy ny Suzel tamin'izany alleloia tadidy daholo ihany ke nareo hoe tamin'izao ihany na ny tety voalohany fa zany ko de ny elahy zany zao androany vitako teto de tonga soa ianao fa ity lehilahy ty de zao isan'andro jery fotsiny ny tempoly tsara endrika fa lay tempoly tsara endrika tsy nisy fiasany taminy teo amin'ny fiainany tsy nisy ao ny tokony hitadiavana fiantrana ry havana fa tsy eo ambavahady ny fiantrana azo eo ambavahadin'ny tempoly de fiantrana voafetra ary fiantrana tsy de mankaiza
tsy manova ninninona eo amin'ny fiainana, mety mitondra fahavokisana kely, mety mitondra tsy fantatro zavatra kely de kely. Fa raha tena hitady fiantrano ianao de tokony ao amin'ny tempoly, satria ao no misy ny fanatrehan'Andriamanitra, ao le misy tanana ngeza be afaka manome anao fiantrano ohatran'ny nen'ireo olona nijoro vavolombelona teo ireo. Ity lehilahy ty de lehilahy tsy nanana ho avy intsony, fa ny ho avin'ity lehilahy ty de mifaritan'ny olona hoe eo am-bavahadiny tsara endrika. Jerena avy lavitra misy tena tempoly tsara tarehy be, fa rehefa jerenao akaiky eo ivelany eo misy olona mampalahelo be. Ary za ty teny aminao fa be de be ny tempoly tsara endrika am'izao fotoana izao. Mampihetsika malaitaitra fotsiny hoe hitsara endrika, fa tsy navita ninninona tamin'ity lehilahy ty. Ity lehilahy ty de zao hitanisa maraina ninao zay lahy io zany tamin'ny vavaka fiambena reny nahitanao azy tamin'ny vavaka maraina raha tsy diso ity lehilahy ty le avy natrany ankibon-dreniny de efa malemy tongotra, ary nanana eritreritra na ny fianakaviany ny fiarahamonina na izy fa malemy ny idirany teto an-tany malemy ny lehilahy eto an-tany. Ary misy olona efa manana fahazarana asa raikitra mihitsy maninona fotsiny mitondra an'io lehilahy io mibata azy eo am-bavahady de maka azy ny arivo de rapitso fiainana mitohy, fiainana mitovy. Hoy izy le vehivavy anankiray mpiara-mivavaka tamin'ny taloha zay, mandeha rôtile be hozy ny fiainako, mandeha rôtile, ny fiainako mandeha rôtile mandeha routine ny tiany teneny. Fiainana zany fiainana miverimberina. Ho le anabavin-dresaka tamiko androany zay hoe marisa androany agny izy pastera roapolo taona zao tsy nahita fifaliana zany, roapolo taona tsy nahita fifaliana, fa ny eo ihany ny eo isan'andro fa ianao azakivy ianao mbola vao roapolo taona, tsy manambany ny roapolo taona anao sanatria fa ty olo ty ry havana de hatramin'ny naterahany tsy nahita ninninona afa-tsy vavahadina tempoly de fiatrana avy tamin'olona, vola madinika, vola tsy ilain'ny olona, vola mihoatra any amin'ny olona, fiantrana tsy mitondra makaisa, niatrana hatramin'izay niainana fa tsy nentim-panan-karena satria fiantrana ambin'ambo. Fa zao ry havana malala, misy zavatra lahatr'Andriamanitra tany. Petera sy Jaona, eny tompoko mandehana am'izay nareo fa fotoana ivoahanareo zany de ry amin'ny toerany ry alehanareo. Halleloia. Zao fandarana hitanao zao tsy nifidy no hitanao eto. Halleloia. Tsy nifidy no hitanao eto. Zao fandarantsika zao tamin'ny voalohany de nanao fandarana teny amin'ny radio zay mivady amin'ny radio sy ny télé reny de nanomboka nanokatra groupe hoe izy nareo mazoty harivavaka de harivavaka tsika isaky ny amin'ny 9 alina tamin'izany de eo daholy tamin'izany tsika 50 ny groupe anankiray appel messenger na groupe anankiray groupe 50 de anana groupe efatra tsika vavaka fiambenana 1 2 3 4 de reny zany tsika olona 200 ndray mivavaka eo. Fa nihitatra hoe andao mba atao live izy ty de lasa nataontsika live ohatran'izao fa tsy tsika ny teny ataovy live, Andriamanitra ny teny hitariko am'izay. Halleloia. Misy olona mahafinaritra angeravana zao zavatra iainantsika zao hoe zavatra en ligne eto de afaka ionantsika rehetra avy any Chine nareo zao eto, États-Unis, misy avy any Belgique zao nareo eto, misy avy any Londres, Madagasikara, misy avy any Afrika, misy olona avy any Nepal zany any akaikikaikin'ny any ambadiky Chine any raha tsy diso ahako hoany. Misy olona de tsy Nepal koa fa inona moa le anankiray tena mahavariana be zay tanàna any ambadiky any ambadika be any Chine any le izy de mahafinaritra tafahoneto tsika.
fitaovana anankiray izay tsy nampozina hoe afaka hanao an'izao tsika rehetrarehetra fa isorantsika an'Andriamanitra nomeny an'izao tsika. Halleloia. Any Nepal fa misy anankiray izay koa tsy tadidiko hoe aiza moa le misy olona zay ngia tia nanona ozy izy de kakabe aiza zany de aty akaiky ny Chine ozy izy fa tsy tadidiko moa le anara-tanàna. Mahafinaritra. De nentiny raha lehilahy da napetraka isan'andro teo angataka fiantrana amin'izay niditra teo akanjan'ny tempoly zany ny olona hiditra eo amin'ny tempoly manome fiantrana aminy fa ny olona afaka miditra eo amin'ny tempoly mitady ny fiantrana hafa. Halleloia. De zay mba anjarany fa tsy nanatsafidy afa-tsy zay koa izy fa tonga atao amin'ny andininy fahatelo noho nahita ny Petera sy John efa hiditra eo akanjan'ny tempoly izy de nangataka mba omena fiantrana. Mangataka mpamalemy tompoko ao hovaina kely mihitsy ny feo atao mampalahelo. Petera sy John ny banjina azy ka nanao hoe mijereanay. Halleloia. Ry havana eny amin'izy roa lahy reto de misy zavatra, misy antony tokony hijerena andry zareo. Tsy hoe jereo afa tsara tarehy be na jereo afa maninona fa misy zavatra endrika eo ambonin'ny endrika izy roa lahy. Ary mahatonga antsika rehefa manao délivrance de tsara foana mifankahita. De rehefa manao délivrance nareo en ligne de tenenao velominy ny caméra de anao mifankahita. Halleloia. Mila mifankahita. Ianao inge raha avaka malalako amin'ny fotoana ianao mandray an' Jesosy Kristy ao anatinao de taditio fa tsy ao anatinao fotsiny izy fa hita eny aminao. Misy zava-panahy hita eny aminao. Ka nasaina izy roa nijery azy mijery anay de rehefa nijery izy de mbanjina azy roa tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy satria ty lehilahy ty de efa zatra mahazo zavatra tsapaitanana notezaina azo zavatra tsapaitanana hatramin'ny naterahany nanomboka vonatsiaro saina izy de napetraka teo de nampianarina angataka zavatra azo tsapaitanana ary natao ny aina tamin'ny zavatra azo tsapaitanana ary natehatra tamin'ny zavatra azo tsapaitanana. Mijerena io izy roa lahy de efa neritreritra izy ohatrinona ny vola hivoaka amin'izao notezaina andray zavatra andao zavatra azo tsapaitanana. Fa diso fanantenana izy rehefa niteny Petera nanao hoe andininy fahenina fa io Petera tsy manana vola fotsy na volamena ako. Tonga de enina zany ny atenay ataoko mba hanao zavatra nareo izy izy. Izy roa lahy teny tsy manana vola fotsy na volamena menanao zay. Ity lehilahy ty ry havana dia notezaina tamin'ny vola fotsy sy ny volamena. Ity lehilahy ty de notezana hanam-pifaliana entin'ny vola fotsy sy ny volamena ihany ary tsy mahafapo azy fa tsy vola fotsy ary tsy volamena. Zavatra tsapaitanana arena eto an-tany. Ry havana fa Petera tsy nanana an'izany. Petera tsy nanana an'izany satria Petera tsy nitezaina tamin'ny arena vola fotsy sy volamena. Tsy zany no napetraka Jesosy taminy. Jesosy tsy nametraka an'izany. Jesosy nge rehefa nanaty nampianatra ny vavaka azy de niteny hoe meo anay ny hanina sahaza ho anay. Fa raha tsy zany de nampianarin'i Jesosy hoe meo anay volamena sy ny vola fotsy adananay. Fa Jesosy rehefa teto tany ry havana ary androany teneninay ianao ny zavatra tena mba hijoroany zao fandaharantsika izao de zavatra zay nijoroany Jesosy. Jesosy tsy mbola niresaka arena amin'ny tany zany teto. Tsy nampianatra Jesosy fa raha tsy zany de azony Jesosy atao ny nampianatra ny mpianatra. Vao miditra nareo de davy ny volamena de davy ny vola fotsy fa io ilain'ny olona. Efa nirahan'i Jesosy ny mpianatra andeha hanao asan'Andriamanitra
de zao ny teny Jesosy amin'ny mpitondra anakitapom-bola anakitapom-batsy fa raha reny ny ilaina de nampitondrainy Jesosy volamena sy volafotsy tena amin'ny taonina ny mpianatra satria nanany Jesosy zany any volafotsy any volamena ho ny tenin'Andriamanitra na de fantatry Jesosy aza fa ny olona rehetra zay mety hitady fiantrana ny banjina tsara n'izy amin'ny rahalahy de fantatry Petera avatrany ny zavatra ny tedaviny ary nyvaliny Petera ny teny nieritreriny manao hoe za tsy manana volafotsy tsy manana volamena fantatry fa zany ny zavatra ny tenainao ravana ity fandarana arahanao ty tsy mbola nampanantenanao na indray mandeha volafotsy sy volamena raha nanaraka anay tao anatin'izay taona maro vitsivitsy alao atao hoe vitsivitsy de arao nytoroteny hatramin'izay nahenonao nyty fandarana ramokay zao ty fa tsy mbola nitaizanao sy nampanantenanao volafotsy sy volamena ho fiantranana ozy izy Petera tsy manana volafotsy na volamena menanao fa zay ananako nomeko anao halleloia ary manana izy fa tsy hoe tsy manana manana izy fa tsy hoe tsy manana ry havana ny volafotsy sy ny volamena tsy mahatsabo aretana ny volafotsy sy ny volamena tsy mahafaka devoly ny volafotsy sy volamena tsy ananam-pifaliana azotsika zao raha nabavikelitsika teo lalahy inona ny zavatra tedavina volafotsy sy volamena hoe fanasitranana ny ilay fahagagana be izy iny dareo tsy manala tsara ny tantara fa izy iny de marary be de tsy mitsangana eo am-pandriana de mandeha fauteuil roulant de aveo mandeha ny sakafo tsy hohanina ny azy fa atsofoka amina tuyau de misy fanaitanana mandavataona de miditra hôpitaly matetika be efa fantatry ny olona amin'ny hôpitaly tsitsy mahafantatry vao miantso de fantatry hoe lalahy zay de fa hainy samy mihitsy ny lalana makao aminy bata azy de aretina any amin'ny hôpitaly isaky mesika ao amin'ny fotoana mbola hitsona vavolombelona misimisy kokoa ny amin'ny anabavikelitsika iny fa za tena teneko anao ny fanaitainana zay ao amin'izy iny iainany amin'ny vatany raha nomena volamena sy volafotsy izy tsy manapaka ny fanaitainana teneko anao zany nanomena volamena sy volafotsy takin'iny tsy nampitsangana azy teo ambonin'ny seza ary soa ihany fa ty fandarana zay nijereny ty tsy manana an'izany ho zaray fa zay nananany no zaray halleloia kivikivy ratsy any le male miatra any akibondreniny de inona moa zany mba ho ataoko eto aika reto olona tsisy ninona fa de olona tena vatiko boribory efa mba miseho mijanona ireo mijere anay afako tsy nanana ninina izy fa tena nanana izy zavatra ao anatiny ao halleloia mijere anay de mibanjina azo lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy meka azo nanantena azo miliary indrisy fa mpianatra tsy nitezaina tamin'ny miliary reto fa mpianatra tena nitezaina tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra tsy manana volafotsy na volamena azy izy fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana zay ny nananany tsy volamena tsy volafotsy fa anaran'i Jesosy halleloia anarana fahefana avy amin'ny anarana halleloia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana dinona ny zavatra nitranga tao anatin'izany tsangana niaraka tamin'izay izy natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny any tamin'le teniny iny zany de misy zavatra ny tonga de midina tany aminy de na de miasa tany anatin'ny tongony sy ny kitrokeliny
raha le aretina sitrana hitantsika teo tsy nitsindroma tamin'ny volamena iny na tamin'ny volafotsy hoe sy nan'le fanjaitrana sinoa reny misy fotoana ndray andro zay nanao ditra de rehefa nanao ditra zay de nandeha nidy violon zay tamin'izany de ozy izy le ren'le namako hoe hafa-boninahitra nareo hafa-boninahitra atao mandro nareo efa nenao zany mandro amin'ny volamena rehefa ohatra zany hoe tratrana fahafahambaraka no zany de mandro amin'ny volamena ahoana ho azy zany mba tsy namako atao anaty soa raha ohatra hoe misy rano misao de asiana volamena anatiny de mandro amin'iny de am'izay zany a tsy afa-boninahitra am'izay tsy fantatro tsara moa le zavatra zay moa tsy nanao an'izay zany hoe ranom-bolamena ianao aza manao an'izany raha misy manana fomba an'izany fa tsy mampiova ninona amintsika ny ranom-bolamena androtsika tsy mampiova ninona amintsika zany fa raha ny rahan'i Jesosy ny androtsika alleloia mikorina amintsika alleloia de mitafy voninahitra tsika misy misotro ranom-bolamena koa fa tsika tsy misotro an'izany alleloia fa tao anatin'ilay fotoanan-tenana amin'ny anaran'i Jesosy tsy amin'ny anaran'i Petera tsy amin'ny anaran'i Jaona fa amin'ny anaran'i Jesosy de nisy herinidina atao amin'ny tongony hatrany amin'ny kitro keliny tonga de lasa natanjaka ary ery zareo tsy hoe tsy manana ninina fa volamena sy volafotsiny tsy teo fa mihoatra lavitra no zany teo de fananganana fampahirezana tongotra fanatanjahana tongotra fanatanjahana kitro kely ry havana ary eto izy roa reto kay olona nandehandeha teo fa misy zavatra zay tsy takatry ny sainy olona tsy aposina nampozin'izy roa mety hitany ty mpangataka ty de mety tsy de natenay nge hoe na ameary reto izy de raha ameary be reto tsy ariary zato raha vola tsy ry havana mihoatra lavitra no zany tany ary niaraka tamin'izay de nitsangana izy izao fandarana hitanao zao de zao tsy manana volamena sy volafotsy menanao matetika mihitsy eto aminay mivady hoe misy olona mangataka fanampiana tsika moa efa manana an'le gamalely iny izay hoetsehantsika indray satria efa manomboka isaonan'Andriamanitra fa itsika eto anareo izay tsy malala de manana fikambanana kely atao hoe gamalena groupe gamalena izay manohana ny sahirana ary efa manomboka tonga indray ny fanangonam-bolantsika de efa nao hetsika tsika olona kely fa eto ry havana tsisy volamena sy volafotsy zaraina fa anaran'i Jesosy ny zaraina eto ary reny olona hitanao rehetrarehetra reny anaran'i Jesosy no zaraina tamin'ireny de misy tamin'ireny efa tsy tafatsangana intsony teo amin'ny fiainana fa nitsangana ny fiainana natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitro keliny de izy nitsangana hatramin'ny tranony nitsangana halleloia amen zany hoe rehefa tena nitsangana ity lehilahy ty de nisaotra hoe soa ihany fa tsy nisy volamena sy volafotsy tany aminareo fa nisy volamena sy volafotsy tany mety farifaly ananana anazy fa tsy navita an'izao de nitsangatsangana miatsambontsambotra mideran'Andriamanitra mataky ny namory havana zany hoe olona tsy afaka nitsangana hatramin'ny fahakeliny zany lasa afaka mitsangana afatrao ny fifalindrana bavilalahy teo hoe olona teo ambony seza bataina foana rehefa te handeha tonga tany amboazy izy tsy mibataina mandeha tongotra mijoro izy tonga tany ary tany izy vavolombelona misy fizavavombelona nafinaritra be izy imazy de misy machine zay miaraka aminazy misy appareil zay mandeha courant miaraka aminazy de io manala ny fanaitainana amin'ny vatany misy fanafody atsatoka io zany de io manala fanaitainana vatany fa vao tsisy an'io de marary fa tany amboazy zay ozy ianao ny alina tontolo tapaka ny jiro hoanareo zay niaraka tamin'ny entana amboazy fa maraina alina paharaina ny andro tsy nandeny ny appareil an'ny anabavilalahy iny fa efa ny alohavana fitombavaka be mihitsy ny après-midi tsy naninny izy ry havana tsy naharena anaitaina natory tsy maty halleloia
nefa ny reniny ary ny joro ambely tamitsika natahotra io naniny maninona ty ty zanako ty satria zao courant tsy nisy fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta efa miasa anatin'iny zaza iny ary zay moa rehefa nitsodranao ny anababla de miteny foana ianao io anana fiainana tena ioatra noho ny fiainan'ny olona rehetrarehetra tampotra treo zany fiainanao miankina amina appareil zany miankina amina fauteuil roulant zany miankina amina trotron'ny olona fa afaky ny andeha fa ho vehivavy aleo tena ianao ny anaran'i Jesosy satria anaran'i Jesosy ny miaino anatinao atetin'ny olona de gaga vahoaka rehetra nahita de nitsagatsagana azy nitsagatsagana sy nidiran'andriamanitra ny lesona tsara ho antsika zany de zao ianareo rehetrarehetra zay natsanga ny tenin'Andriamanitra zao miterana Andriamanitra fa zany ny zavatra tokony atao miatsambontsambotra izy ka nitsagatsagana nakany amin'ny tempony ny toerana naleha voloma fantatrao teo ny fanatrehan'Andriamanitra tsy lasa nitsagatsagana lasa ny azakazaka nakany an-tsena nanao tournike nakany amin'ny kermesy de manolotra iry ty zany de atolotra an'le nareo lery ananina fa tonga de taiza nanaraka an'izy lahy niditra teo amin'ny tempoly zany hoe mitady ny fanatrehan'Andriamanitra vahoaka rehetra zay nahita nitsagatsangana sy ny teran'Andriamanitra ary fatany tsara fa io lay mipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrano de gaga sady talanjo ny olona noho izay tonga tamin'ny rahalahy ara ny azo na ny Petera sy Jaona izy de niarany rohatra ireo olona rehetra teo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izy atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjo ary eto ny afatra anankiray andiny faharoa ambin'ny folo hoe ary Petera alleluia de ary Petera no nahita namaly hoe ry lehilahy Israely nahoana ny talanjona amin'izany ianareo anoana mandinika anay anareo to herinay na fahamasinanay nanaovanay azo afa mandeha Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitra nylazantsika nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony izay natolotra reo sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilato rehefa nokasaina alefa fa ianareo nandala masina sy marina ampaman'olona ny nangatanareo lefa ho anareo fa ny tompon'ny aina kosa ny voninareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelon'izany zay ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io ny finoana ny anarany eny ny finoana zay azo avy amin'ny alalany nazahoan'izao fanasitranana tsara eto masonareo zao ny olona nanomboka teo mijery an'izy lahy de ohatry mijery an'ireny olona hoe tena nareo kosa aloha tena tsisy ohatranareo tena maherinareo fa nahitsy ny Petera avy hatrany izy ny tena nareo moa mieritreritra fa heverinareo fa herinay na tena tanjakay na ny fahamasinanay tsia fa ny anaran'i Jehova Andriamanitra Isaka sy Jakoba Andriamanitra nanome voninahitra an' Jesosy fa zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao io tsy ho voninahitra ary tsy hoe voninahitra ho amin'ny fandarana andramika izao na zay mivady tsia fa Andriamanitra te hanome voninahitra an' Jesosy de nisitrany ianao mahatonga anazy ny teny hoe tsy fahafatesana atao zao fa anehoana ny voninahitra Andriamanitra tsy akalazana ny zanak'Andriamanitra ny fiainanao io ny vali ny vavakao sitrana ny aretinao tafatsangana ny fiainanao de zao ny tady tao an-danitra ao misy Andriamanitra te hanome voninahitra tsy zahay fa mbola hanome voninahitra an' Jesosy izay torinay ry havako malalako raha androanao vao nihaino teto de zao mety ho diso fanantenana ianao raha volamena sy volafotsy ny andrasanao eto amin'ity fandarana ity ny zavatra indrasanao eto no hitanao eto de anaran'i Jesosy azonao tsapaitanana miasa ny anatinao raha voniny ianao ny andray an'izany azetretina herinay na tanjakay na fahamasinanay fa Andriamanitra manome voninahitra ny zanany io ary zany anarana lehibe zany no toritsika eto anarana lehibe zany no idivantsika isan'andro eto
mba ho asandatra isan'andro isan'andro mba ho tompony ny olona rehetra mba ho raisiny olona rehetra tianao ve ny fiainanao io androso tianao ve ny fiainanao io ho sitrana tongotra efa tokony tapahana ngeravany ny tongotra hitantsika tamin'ny sary iny reny raha tany a Madagasikara reny ka tsisy vavaka efa nitapahana tsisy azo atao am'ireny efa cancer reny de tapahana efa tsisy tongotra tsony tsia fa nataon'Andriamanitra ny fanena teto ny olona tompony ny tongotra iny sisy Petera sy Jauna mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra hankalazana an' Jesosy. Halleloia. Maro ny fijona vavombelona rentsika teo fa za matoky fa ampinapahiranao ty fotoanantsika ty andro. Ry havana, mila manome voninahitra an'Andriamanitra tsika. Mila misaotra an'Andriamanitra tsika fa zava-dehibe loatra ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zao tsika amin'ity androany ty amaraparanantsika ny fotoana aloha ny vavahantsika dia ndao tsika tena hanao hira anankiray manao hoe za Jesosy raha hira raha nanandratra anao androany kely ty zavatra vitako ty fa fanampy ny fiderana zay ataoko fotsiny ty Andriamanitra. Halleloia. Zao tsika ame voninahitra an'Andriamanitra mino fa voarainao zay afatra zay atsaharo ny fanantenanao any tsara endrika fa tsisy azo ny tsara endrika atao aminao fa tsy mamoakanao eo am-bavahady fa raiso Jesosy raiso le anarana mahagaga raiso le anarana mahery de nasitrana anao ampitsangana anao ampiatsambontsambotra zao de ndao tsika hanompo an'Andriamanitra na rehetrarehetra zao tokony ho lasa mpanompon'Andriamanitra daholo nareo. Halleloia. Tao anaradian'i Jesosy tao ame voninahitra azy ota iny tompany antsika tsirairay avy saotra anao nahatra eny hatramin'ny farany Maiza makasitraka an'Andriamanitra. Zay nataon'Andriamanitra taminao tovy mahatonga anao hetsika
rato mihitsy ny feonao anatin'izany fekizany hoe jesosy anandratra anao hoa falehibenina taona teo amin'ny fiainako fa fiainanao io tsy maintsy mitsangana tsy maintsy matanjaka io tombotrao io nanandratra anao atoa toriteny mahafinaritra zany ary tena marina mihitsy ry havana raha tena marina tokony ny olona rehetra no hiasa ao an'Andriamanitra fa saingy Jesosy ny teny hoe be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy satria ny olona rehetra izay mba naheon'Andriamanitra ny voninahiny dia ny ankamaroany tsy mba nisy ny velona teo aminy fa tsika reto kosa ianareo izay nijoro fahavolombelona teo ny farany ty ny taona 2021 dia farananareo tamin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia mahazo matokontsika ry havana malala fa anomboka amina fiderana koa ny taonantsika. Alleluia. Anomboka amina fahasoavana satria haitsika ny nametraka an'Andriamanitra teo amin'ny toerany nahatsiaro ny zavatra rehetra nataony ary isika rehetra dia miara-mahita fa kely ny fotoana tsy ampy ny fotoana fa nefa matokontsika fa voaran'Andriamanitra avokoa ny voninahitra rehetra izay natolotra azy teto. Antsika hivavaka ao anatin'izany toriteny izany dia teny hoe izaho koa Jesosy androany mba anaraka anao koa hideranao koa dia ny fiainako rehetra atolotro voninahitra ny anaranao. Alleluia. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra ny amin'ny teninao. Misaotra Jesosy, misaotra fa tena tsara ianao. Misaotra fa tsy volamena sy volafotsy no nomenao anay. Misaotra fa ianao mihitsy nanolotra ny tenanao, ny ainao, nanomeny ranao, mbola nanomeny fanahinao ary izany no mamelona anay. Izany no nandraisanay andreny fahasoavana rehetra izay voatanisa teto reny. Mankasitraka Jehovahandriamanitra. Misaotra Jesosy satria tena marina tokoa fa na dia nomena anay aza ny volamena sy ny volafotsy dia mbola possible Jesosy nisy taminay ihany mbola namoy fo. Nisy taminay ihany mbola mety tonga tany anatina faharerahana, fahakiviana satria tsy izany ny zavatra ny ilainay. Fa ianao manome anay izay ilainay Jesosy io. Ianao ilay ranonaina, ianao ilay mofonaina mamoky ny fiainanay. Izay rehetra banga dia fenonao. Mankasitraka Jesosy ndreto izahay androany hiteny eto anatrihanao fa ny fiainanay manontolo raha mbola misy koa ny atao hoe izahay dia ho hitetỳ aminay foana ny anaranao. Amin'ny fomba rehetra Andriamanitra no nandratanay ianao. Raha mbola iseo koa izahay dia tsy ho takony ianao. Alleluia. Ny tena marina izahay mihitsy aza no takony fa ianao no hita eo alohanay. Mbola vonina foana izay hanome voninahitra anao. Mbola vonina foana izay hanandratra anao Jesosy. Mbola vonina foana izay hanindrahindra anao. Mbola vonina izay Jesosy hanome voninahitra anao amin'ny androm-piainanay rehetra Jehovahandriamanitra. Satria tsy nahafaty antoka anay izany, sady nampisandratra anao izany no tsy nahafaty antoka anay fa toa vao maika aza nahitanay fahasoavana. Alleluia. Ary atonga anay mihitsy Jesosy ho vonjena
satria ianao dia laza fa izay manome voninahitra anao iny teninao dia mba homenao voninahitra koa. Ety an-tany izay mety ohatrany tsy manana an'izany voninahitra ary tsy hakan'izany akory azy tahakony izay ety an-tany fa ho avy ny fotoana satro-boninahitra nge no omenao anay e, satro-boninahitra nge no asatronao eny an-dohanay Jesosy. Halleloia. Ary zany ny satro-boninahitra lehibe, zany ny voninahitra lehibe izay andrindrainay. Ka raha ny fanomezam-boninahitra anao ve Jesosy, raha ny fiderananao ve Jesosy no ahafahanay misatroka an'izany satro-boninahitra lehibe zany, ataonay zany, ataonay akitsy-po zany, tsy ho terena akory izay anao an'izany, tsy hoe tanina akory izay fa ndreto izay manolo tena ho vavolombelonao na aiza nahoana misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao reriana. Halleluia. Misaotra ny amin'ny fotoana teto, misaotra Jesosy ny afatanterahany ity sasakalim-bavaka ity fa tanteraka teto izany noho ny fitiavanao. Nisy ny sakatsakana, tena nisy, fa ianao Andriamanitra niasa ary tsy navelanao raha tsy tanteraka ny fotoana rehetra. Misaotra tamin'ireto olona izay nanatrika ireto, misaotra ny amin'ireto rahavavy sy anadahy izay nanatrika eto hatramin'ny farany. Jesosy eo misaotra fa ianao avokoa no anton'izao rehetra izao. Fantatra fa tsisy ho adinonao izy ireo, tsy ho verimaina izao feretatory, tsy ho verimaina izao famoizana fanidrina, tsy ho verimaina eo anatrehanao Andriamanitra. Manana valim-pity ianao, omenanay tsiray avy. Voninahitra ny eo anao rery ihany Jehovah Andriamanitra. Dia raina mandrakizay ianao Jesosy, akasitrahanay asandratray ianao fanamasina. Halleluia. Amen. Ntsika ity amararantsika amin'ny fotoana efa nao velomentsika ndao ary ity atanantsika anao anty raha fidiarana ity tsika indray nanahary izay ao an-danitra ao ndreto indray ny zavaboarinao mihira ho anao. Eo amintsika rehetra manana ny fotoana amin'ny faliana. Aiza mifaly fa manana Andriamanitra velona ianao, mananarana lehibe ianao ao an-danitra ny zavaboary reto fa mira ho anao. Tsy misalasala fa nutiavinao ka mahalala ny fitahinao ambarao ny tsarany fa miavao no tsy mety lahy ty ahita fa mindrapony isika ahita fa mindrapony. Marinana, Ziaila Zaina, Yamasinana, Fabia di Zara, Itadini Veri, Micara Cara, Rene Maeri, Ambara, Zara, Famia Van, Smetla, Tiaita, Famida Punisika, Aita, Famida Funny
Alléluia. Mikisaka kely ty mampionina tahiny tompontsika rehetrarehetra mino fa efa ampy zay a dia anao velomandre tolo rehetrika mampionina dia sady tena anareo hoe maherezatra any a fa ny fiainanareo io tena iovy io ary hoany amin'ny fandresena makany amin'ny fandresena io a fa zao aza mikatsaka ny volamena sy ny volafotsy fa katsao ny anarana mahagaga dia ny anaran'Andriamanitra velona. Alleluia. Dia fanao velomandry tsika fa raha-pitsosika amin'ny 7 maraintsika dia efa eo aneto indray ao anatin'ny fandarana commencement akira zay rahantsika amin'ny raharaha Jonathan sy famitiana totena rahantsika amin'ny raharaha Tojo. Dia raha-pitso amin'ny 2 ora sasany eo tsika na amin'ny 2 eo a dia anomboka hiditra mampionina hitondra ny fitombavaka. Tsika moa dia hitandrina ny andro sabata efa anatiny tsika izao hitsahatra isika mba handramo zany nitsahatra andro sabata zany raha mbola tsy nandramanao andramoka izaho a. Dia manomboka ny fotoanantsika amin'ny 2 sasany amin'ny 2 eo raha-pitso a dia mitoy makany amin'ny toriteny ny sabata fafinaretana ho antsika rehetrarehetra dia mahereza ho tahin'Andriamanitra ilay tsika tsirairay avy. www.andramokaizo.com afahanao mihaino ny japeo aky radio a dia misy toriteny isaky ny adiny 3 a amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 dia amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 ariva amin'ny ady a dia enonao ao amin'ny aky radio zao fandarana zao amin'ny 10 dia ny toriteny rapitso a amin'ny 2 falybe zay niaraka taminareo a dia zao mampionina ianao fa volombelona isaky manao alim-bavaka ohatr' zao tsika manao hetsika ohatr' zao tsika fifadikanana sy ny sisa dia ao ambadika izany a dia misy fahasoavan'Andriamanitra ngeza be. Tsofintsika rano retolo rehetrarehetra naharitra ny arotoro ireo hitanareo fa tena isy tsangam-bato ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo ary tadidinareo ty vokatry ny alim-bavaka io radio henonareo io a vokatry ny alim-bavaka io zao fandarana hitanareo zao a vokatry ny alim-bavaka ary anaovantsika velomany olona tamin'ny heritaona ohatr' zao zay mivady reto dia nandray fahasoavana ngeza be tamin'Andriamanitra ary ny alina tontolo tsika tamin'izay nanao alim-bavaka tsika mivady tsika rery tsika zay rery tamin'izay fa tsy niaraka taminareo zay mivady rery dia tiry ty anisany nanakoako tamin'izany fotoana zany nanakoako tato anatin'ny efitranotsika mivady tato nanaovantsika alim-bavaka dia mba rozarentsika amin'ny retolo reto anaovantsika veloma androany mampionina. Alleluia. Bizo be daholo nareo tamin'ny firaretso rehetra izay narefanareo androany maly moa zany satria efa 11 sika izao fa dia tena faly a voadidina fitiavana voadidina teny mamy a dia raha ny tiako hanao câlin be anareo daholo fa manao câlin en ligne tsika eto a dia averina aminareo avy zato eny eny tsotra amin'izay nomenareo ary tena hita mihitsy hoe rehefa fety ohatr'ireny dia rehefa misy zavatra ohatr'ireny dia na olona indraindray tsy hita elaela ary a dia hita dia miseho indray dia mirary soa dia mahafinaritra hoe aika ny alavidavitra any mety misy hoe zay miresaka aminao matetika fa mieritreritra anao ihany izy rehefa tonga ilay fotoana dia makasitraka makatelina anareo a dia samy hita hin'Andriamanitra daholo dia samy koa tratra mitsingeringena daholo zay rehetra mbola akaikaiky anniversaire mirary fahasalamana ho antsika rehetrarehetra dia misaotra antsika rehetra naharitra teto hatramin'ny farany fa dia tena faly zay a mbola reo daholo nareo zay ary Noela dia tahiny Jesosy a efa feondray any tsika dia efa miona amin'ny 6 a dia efa miona ndao ary a atotravitavana be ty a hoe ianao ny Jehova ianao le mpiady mahery a anaovantsika veloma mahereza daholo a ity hery ty anaovantsika veloma dia raha pitsitsika miona mahereza daholo. Jehovah, you are Jehovah. Hallelujah. You're the mighty man in battle. You are Jehovah.
andriamanitra mahery amin'ny ady amin'ny ady I'll sing Hosanna to the one who never dies, the one who was and is to come, Jehovah. Amen. The mighty great I am, you are Jehovah. You fight my battle and hold my peace. I don't need to walk, I don't need to fight again. You're the mighty man in battle. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. Andriamanitra lehibe tsika ravana Jehova ny anarana. Natendrovohatra aza mifindra amin'ny anaranao ianao le andriamanitra mahery amin'ny ady andriamanitra mpiasa mahery mahery Jehova ny anaranao milamina fotsiny tsika miaraka amin'andriamanitra milamina fotsiny miaraka amin'ny Jehova andriamanitra anazy ny ady ary fandresena omenanao